Tico, tico, mas ao é tico, tico niana tjenao. Sigaret, mas ao é tico, 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 tico anao Jesus, tico anao Jesus, mas ao é tico, tico. Ao quando for não viste tem andado tico, tico não fala tjenao, tico não tjenao, tico niana cam não. Tico é tico, tico é tico é. Tico niana tjenao, tico tumbo, tico, tico anao Jesus, tico anao Jesus, tico tico é. Amaro me tena tico mango não fala tjenao Jesus, tico niana tjenao, tico tico é, tico tico, tico niana tjenao, tico tico, tico anao Jesus. Misy fotoana tsy mitovy ny zavatra ao anatin'ny fotsika sy zavatra andrasan'Andriamanitra hivoaka amin'ny vavatsika. Aza tonoana fa ny asan'ny apôstôly milaza zany tantara mahafinaritra be, tantaran'ny Paoly sy Silasy. Mety afaka ny teny izy hoe tiako ny eo amin'ny fanatrehanao nefa anaty figadrana izy. Fa androany koa tsika ampianarin'Andriamanitra hiteny an'izany hoe tsy ho zavatra mamaritra anao io nanovan'ny frazinao an'Andriamanitra. Fa rehefa ny olona anankiray rehefa tena tia, tsy voatery hoe teny an-jaridaina izy voatoriana fitiavana. Fa ny olona anankiray rehefa tena tia, nanatiny manodidina anazy loatra ny endrika fako sy korotana, fa afaka miteny foana izy hoe tiako loatra ny eo amin'ny fanatrehanao Jesosy. Satria ny fanatrehanao tsy ho zavatra hitako maso io, tsy le gadra ny fanatrehanao, fa fanafana ny fanatrehanao. Satria Jesosy Kristy ianao misy nefa niteny fa raha ny zanaka anao afaka anareo dia ho afaka tokoa Andriamanitra. Ka zany hiry zany Jesosy dia ho averiko, ho teneniko amin'ny farisean-dahatra sy amin'ny fahafahana, satria za dia olona afaka no ahafahanao a Kristy. Tsy misy zavatra afaka mamaritra anantsony ka afaka hitena hoe tiako 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 niana tjenao, tiako 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 niana tjenao, tiako 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 anao Jesus, tiako tiako. Ambarao mihitsy tena na tiako be Jesus, ny fitondranao ahy, tiako ny fombanao satria tiako anao Tompo, tiako niana tjenao. Alleluia, masiny indrindra ianao Tompo, ny eo amin'ny fanatrehanao Tompo tsy misy ankoatra ny fiderana. Ny tena mikambana aminao Andriamanitra dia tsy mamoaka teny nofo izahay fa fitarian'ny fanamasina ny eo ambavany an-tsiraray avy. Ka afaka miteny izay hoe eo an-kianjo eo amin'ny toerana izay tena misy ianao no maminay indrindra Andriamanitra. Tsy maninona izay toerana mety misy anay androany, fa tsy io no midefinira ny raha-pitsonay. Tsy maninona izay zavatra atrehanay androany, fa io tsy manambara hoe diso ny fitarian'Andriamanitra. Tsy maninona mety misy olona miteny mihitsy hoe cas exceptionnel ny ianao, fa ny zavatra fantatray Jesosy dia misy mesure exceptionnel efa niraisinao ihany koa Andriamanitra. Fantatray fa tsy diso kajy ny Andriamanitra. Masiny anao, ianao Tompo tsisy anao, masiny anao, ianao meu azy ny voninahitra tena ho anao Jesosy. Toaferitsika masina ianao, masiny anao. Asarato ny tananao raha sitraka ho an'i Jesosy andro. Tompo tsisy to anao, Tompo tsisy to anao,
tsika anao voady androany ho ideranao mandrakizay Jesosy ideranao mandrakizay ideranao mandrakizay lalina pity eo ankianja zayaka manamarika ny fiankofantsika ary lesona tokony raisitsika foana eo am-piankofana nisy fotoana nisy vehivavy anankiray tratra ola tanàna nijangajanga amin'ny filazantsara ny jaona toko favalo misy an'izany rehefa tena vakitsika ilay izy dia misy zavatra anankiray tena mila ianarako mila ataoko mariny amin'ny fiainako fa io vehivavy io rehefa nomelohany ary zadonona fa mpiapangana azy dia olona mahay tenin'Andriamanitra mpiapangana azy dia nitondra tenin'Andriamanitra mihitsy ny teny hoe ny lalàn'i Mosesy dia milaza tahaka izao misy fotoana ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny miapanganao alleloia fa ampianarana antsika vao mahay anaiky ny fitondran'Andriamanitra io vehivavy io raha tena mamaky aino antsika dia tsy namaly mihitsy izy raha tsy Jesosy ny nanontany azy misy lesona tokony raisitsika koa indrindra antsika tia amaly ny olona mety miteny zavatra antsika fa ny famalianao satria Jesosy efa niteny amin'ny Luka 21:15 zany eo izy efa nanome anareo vava saina izay tsy azony favalinareo rehetra toerina na resena misy fotoantsika lasa mampiasa ny vava nefa Jesosy tsy miteny hoe ampiasao ilay izy raha zadonona fa teo am-piankofan'ilay vehivavy dia tsy niady ho an'ny tenany izy fa Jesosy ny niady ho anazy izay mahatonga Jesosy niteny hoe izay tsy nanota taminareo anao ka itorabato azy voalohany tsy ilay vehivavy no mipitsika tamin'i Jesosy hoe ataovy ohatr'izao fa nangina izy misy fotoana izay ilay hoe miditra ao amin'ny toerana masina indrindra samy hafa ny fiankofana sy ny fitsaoana fiankofana eo amin'ny toerana anankiray tsika mampanaiky ny fotsika sy momba antsika eo am-pelantanan'Andriamanitra rehefa miditra ao amin'ny toerana masina indrindra izay tamin'izany fotoana izany tamin'ny testamenta taloha dia indray mandeha isan-taona ny miditra ampisorona be amin'ilay toerana masina indrindra tonga ao izy tsy andahatra fa tonga ao izy alahatra ka raha ny vavany ary rehefa miteny ny tompo hoe tsy miteny ianao dia tsy miteny ianao mangataka antsika rehetra androany amin'izao fotoana izao aza sokafana ny vavanao ahondreo fotsiny lohanao meo anazy ny fankatoavana tahaka n'ilay vehivavy tsy niady ho an'ny tenany eo anatrihan'ny tahaka ny hoe ambanana antsy izy ao amin'ny fahafatesany fa tsy niady varitra izy hoe fonjeo atompo fa fantany fa manana teno anazy ny tompo androany koa tompo manana teno anay ianao eo ankianjy sayaka kiana numame tia eo ankianjy zay tsika rehetra
ewankianjy sayakakiana mazao mafy hoe mamety ahy no mame asitsika asy oika asy aleluia mafy be ho an'i Jesosy eo ny tena mety indrindra ho anao sy tiaka ho an'i Jesosy androany aleluia azo toerana tompoko a azafady mandroso tompoko nahatra ho an'Andriamanitra rery ihany mitsoropety ihany no afahako miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ray volana zay nisy fianakaviana tonga tao aminay dia nivantana tao aminay moa izy ray volana lasa zay dia ny antondia moa tsy fantatra fa dia hoe ao aminay no mivantana dia raisinay satria ten'Andriamanitra milaza hoe mazotoa mampiatra ny vahiny dia tao anatin'ny fivahiny any zareo ka zareo nanana olana mpiasa-panjakana izy nanana olana tamin'ny asany dia io olana tamin'ny asany io hoe hovahany izy io dia namany izy zany dia tao aminay no vatana fa vokatrio fikorotanana teo amin'ny asany io dia niezaka namany olana izy dia ny olana nefa tsy voavaha dia voaingana ihany moa izy dia lasa miverina tany amin'ny toerana niviny dia nisy fotoana izay mivady tao an-trano nivadiko moa mandita lamba eo manjaitra dia za mipetrapetraka eo dia ohatry ny vangin'ny fanamasina izy hoe takaty hoe io sakosiny zama io izy dia nalaiko ilay sakosy hoe ataony ninina ary ty sakosy ty nga misy lamba hozairiny ary ato fa izy ary ny tompony ty sakosy ty raha tsy ato dia nalaiko ilay sakosy dia meko anazy dia jereo ilay sakosy moa tao anatin'ilay sakosy misy saky maintimainty kely zay dia nisy resaka fampotsampony tao anatin'ilay izy misy hazo kely dia tavoahangy dia misy lamba mandomando menamena dia teon'io ihany dia natsona le fianakaviana tompon'ilay izy hoe ahoany ty tsy mety aminay nge ty e zay fantatrao fa mpanompon'Andriamanitra ahoany tony zavatra no tafiditra ato an-trano dia niala tsiny moa izy tena azafady zoko izy fa miasa saina be koa zaho izy dia adiniko tao le izy dia tsy mety aminay mihitsy ho aty fa zay tsy miara-mipetraka amin'itony zavatra tony dia navoakanay moa le izy aloha dia nataonay tany ivelany dia tamin'ny fotoana io ny alina iny izay mivady dia efa niraisaina mivavaka za moa eto fa nivadiko amin'ny toerana amin'ny fiangonana hafa manao asa fampona fa tanjona ray ihany ho any an-danitra lalana ray ihany no iraisanay dia niraisaina zay tamin'io alina io tonga dia nivavaka mihitsy zay tamin'io nandohalika dia nitondram-bavaka tamin'le olona tompon'le zavatra le fanafody moa zany dia nantaninay ho izy tamin'ny heviny dia hoe tsy mety aminay fa izy io doranay fa tsy mety aty aminay hoa izy io dia aiza dorana esorina fa misy ozy tazomy loha fa atao amin'ny toerana mampety anazy taloha moa ny tena mba efa nantazona n'io zavatra ihany dia mahafantatra tamin'izany hoe ohatry zao ny anaovana nireny zavatra ireny fa tsy dorana na arina fa efa sokafan'i Jesosy masom-panahy dia tsy manao maromaritra iraisana amin'ny satana zany fa hoe raha vao dorana dia dorana satria mpanompon'Andriamanitra tsy hoe andeha izy indray no hajainao dia oppriminao tsara amin'ny toerana tokony misy azy fa tena potehana amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy zavatra ohatry nireny dia afaka androandro 3 andro tao aorinan'io dia nidoranay le izy satria zay ny sitrapon'Andriamanitra tsy miraitsokombakomba amin'ny ratsy dia tao anatin'ny fitazomana an'io zavatra io nefa ka nampikorotana ny asany io fitazomana an'io zavatra io
dia natongavany teto Antananarivo nefa mba hanao kolokolo amin'ny tapitrisa mihitsy moa mba hiverenana amin'ny asany. Dia nidorana le fanafody gasy dia rehefa nidorana dia nitondram-bavaka anazy sy ny ankohonany moa zay niraisainy izay mivady mandohalika mivavaka ho an'ny fianakaviana dia mivavaka ho an'ny zareo. Dia izy moa efa diso fanantenana hoe efa tsy ho voaray intsony zany amin'ny posta misy anazy io. Dia efa kivy izy, efa mamofo mihitsy ary moa izy, fa izay ny ilaina ny mitondram-bavaka amin'ny fianakaviana fa zao izy efa miverina amin'ny asany tsy nanao kolokolo intsony izy zany hoe tsy lany vola tamin'ny kolokolo izy ary tsy mitazona an'le ody gasy sy fampotsampo intsony izy satria nitondram-bavaka anazy zay dia mivavaka ho anazy sy ny fianakaviany dia zao izy efa miverina mamonjy amin'ny postany satria le izy aloha raha amin'ny maha-olombelona dia tsy takatry ny saina, efa kivy izy tsy manana fanantenana intsony, fa izay no anentanana antsika mpanompon'Andriamanitra mba hitondram-bavaka ny fianakaviana satria misy zavatra mamatotra an'ireny fianakaviana ireny ka amin'ny fijoroantsika ary anentanana izay mahita an'izao fijoroana vavolombelona zao moa mba handora an'ireny fampotsampo ireny fa misy fiangonana, misy fianakaviana mitondram-bavaka ho anareo izay mbola mitazotazona an'ireny fa mamatotra ny fiainantsika zanak'olombelona ray ny Andriamanitra tsy izy ireny fa ny Andriamanitra marina dia Jesosy Kristy irery ihany. Tamin'izay fotoana izay moa izy niteny hoe misy tazomo izy fa misy tsy azo vazivaziana amin'ireny izy fa mahery tena mahery izy. Tsy fantatra moa fa tadidiko dia hoe kely andilana zany satria hazo kely eo ampovoany eo izy kely be dia tsy fantatra ny anarany sasany. Jesosy Kristy irery ihany ho mahery fa iziny tsisy mahery noho Jesosy Kristy irery ihany dia tsisy najanonay mihitsy le izy fa tena nidoranay tamin'ny petrola dia levina tanteraka ka voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Teka mafy ho an' Jesosy Kristy irery ihany no fierovana mafy sy vahaolana ao antsika, tsy tapakazo, tsy créature fa le créateur mity hafa mafy ho an' Jesosy. Alleluia. Tsy hainy tsy hamerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra ary aloha tena Jesosy ihany no hisandratra eto. Tamin'le resaka fiarovanaN'Andriamanitra le izy, tamin'le resaka intoxication teny Ambohimalaza iny dia niky le zanako lamatoa nisy fianakaviana nandeha tany dia noentin'le zaza izy fa tena hoe saotran' Jesosy fa tsy nandeha izy fa narovan'i Jesosy. Afaka nandeha tsara izy satria tsisy olon-dehibe tao an-trano fa zao hoe Jesosy zany rehefa tena anazytsika dia arovany foana. Dia le zaza nandeha tany io tena voninahitra ho an' Jesosy fa ny alahady maraina zany zay nandeha nitsidika an'zareo reo dia za tsy mahalala fa nitadidiko fotsiny dia papa nyteny foana tao anatin'ny ascension hoe miakatra amin'ny efitra ambony dia za tena nataoko sujet foana le izy. Dia rehefa tany amin'ireo olona reo zay ny alahady dia nampandrosoa zareo dia nandroso dia za vao juste niditra ny salon le olona dia kay mafana be za tsy mahalala hoe inona fa hoe mafana be dia ozy zanako hoe nenikoatra ny olona hafahafa fa andro mangatsiaka be tiako ianao mafana hoana dia sady tsemboka be mihitsy tamin'izay dia mipetraka teo amin'le seza. Rehefa mipetraka teo zahay mbola tsy nalala ninina fa mipetraka teo dia avy eo moa le ray aman-dren'le zaza ny antso hoe atao ahoana kity dia ay oke fa apiko ianao dia nitsangana dia le zaza rehefa avy eo tonga avy any mbola nandeha nanao baolina izy ny alahady maraina dia rehefa tonga avy any izy dia ahoana ina vaovao dia miresadresaka eo dia mipetraka izy teo amin'le seza nipetrahako dia tsy niala teo mihitsy le zaza mandra-parivo ny andro ohatry ny efa somary nitaraina nararikipy fa zay tsy
Alléluia. Na ody gasy na empoisonnement dia afaka miary Jesosy afaka alefa amin'izay misaotra tompoko. Ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra tompoko. Nisy zavatra nangatahako tamin'i Jesosy anankiroa ilay izy. Dia ilay izy tena ilaina ao an-trano. Dia nisy namana mipetraka any an-dafy niteny tamiko hoe Rina, misy an'izao aty amiko tena mety be amindry. Dia izaho kosa manana zavatra ohatran'izao dia ohatra mba te hiova. Ilay zavatra anankiroa niteneniny io nefany ilay zavatra anankiroa nangatahako tamin'i Jesosy mihitsiny. Izay mariako fa tsisy hoe nifampiresaka mialoha izany izay da. Na izaho koa tsy mahalala hoe manao an'ilay business izy. Fa ilay tiako atongavana hoe izaho mba nangataka tamin'i Jesosy dia mifanamasina no namangy an'ilay namako tany an-dafy tany niteny mialoha hoe misy olona mila an'ilay zavatra ary izay ny anankiray nandritra ny fotoana nitenenanay an'ilay izy nefany izaho tena miliara be ahy. Ilay somme nefa ny goavana be fa tena tamin'ny fomba tsy takatra ny saina dia voaloha daholo ilay izy dia azo tsara ilay zavatra. Ny anankiray voan'ny rhumatisme ny zanako dia nentina tany amin'ny dokotera nanao traitement nandritra ny traitement nefa mbola nitarainana rary izy. Dia teny ilay dokotera hoe mila manao analyse hafa indry so dia sanatria misy soritra aretina hafa fa tsy possible ozy raha izay efa traitement nataoko indry izay mbola marary indry. Dia ndana mandeha ary amin'ny anina fa any sady fiable tsara ny résultat. Dia koa sady manao analyse anankiray hafa koa hoe hijerevana ilay évolution an'ilay rhumatisme hoe manakory. Izany hoe analyse roa samy hafa izany. Ny anankiray sao dia misy soritra aretina vaovao, ny anankiray hijerevana ilay évolution an'ilay rhumatisme. Ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra fa izy roa ireo résultat négatif jiabijiaby. Ny anankiray fahatelo resaka fizan-toetra. Nisy projet ngeza be izay nasaina nanao plan za dia devis amina miliara maromaro izay no nataoko dia validé. Ilay mpamatsy vola efa niantso anahy hoe amin'izao tsika meona manao planning organisation resaka mise en œuvre 106. Tampoka teo nefa lasa tsy izaho tampoka indray nanao an'ilay izy. Tena nalahelo sorena testa izay ny réactionko voalohany satria na ny antony hoe ny étudeako izany ny exploitena fotsiny manao étude izany tsy moramora surtout resaka miliara be dia be. Tao anatin'izay izaho tena misy dadalaina tratrarina ilay izy izaho tsy matory 4 andro rondoako izany no hoe nampiasaina fotsiny tezitra izany. Dia isak'izay mahita olona dia zangeleso ohatr'izao mitaraina aminamako hoe mba hoe maivana foko izany fa nefa ny tsy maivana avy io foko mbola reko foana izany mbana ilay raha ato anatiko ato. Dia tamin'ny fotoana amin'izay nanapa-kevitra ny teny tamin'i Jesosy hoe tena karangaha izay ho Jesosy fa tsy okizay ho ty resaboly ty fa tena hitako hoe voafatotra izany hoe zaka modimody ianao fa mbola ilay volanka ho izaho mamatotra anaty fa anapa-kevitra ho izaho tena tsy saina ninona dia tena hoe nisy zavatra be dia be fa efa tao andohandohako tao izany. Dia tonga tokotrany amin'izay ilay fizan-toetra fa le moment izany tena iny mba somary nanokatra Facebook za moa manao Facebook fa tena tonga dia mipage ilay olona mihitsy ny hitako teo volovoloa mihitsy satria haiko ilay olona ilay nanovolo anahy fa hitanareo ny toepoko tena tonga dia hoe misaotra Jesosy. Raha hainao an-tany tolona ito dia vitanao amin'ny tany. Hoy izany tena hoe raha nataonao tany anankiray dia hainao atao amin'izy rehetra. Tena tsy nakasika ny foko intsony ilay izy na dia hoe zavatra grandiose be arany. Dia izy fotoana moa nakenakaiky ilay toerana akony dia hitako hoe efa mandeha ny réalisation sasisa fa tena tsy hoy izany ondry efa manomboka ilay zavatra. Fa Jesosy irery voninahitra tompoko. Jesosy ny amin'izany toe-po miova zany. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy no ijoroako eto par rapport amin'ny fanasitranana nataony anahy sy ny zanako tamin'ny fotoana tsy fantatro. Satria izaho misy sinusite izay efa nitaizanahitra mbola kely dia rehefa ririnina ohatran'izao ilay izy no mihetsika be
dia tsy maintsy misy an'le spray reny foana zany aty any anaty poketrako na ohatr'izay na miasa na any an-trano satria tsentsina be ireo oriko ireo dia tsy afaka miaina tsara zany dia tsy mahita tory koa amin'ny alina fa sepotra na rehefa matory zany dia mipetraka amin'ny matory fa tsy mitsilany dia tsy tadidiko ntsony hoe tamin'ny fotoana inana na sitrana an' Jesosy an'ilay izy fa efa ela be atsy tsy voan'izay nefa efa tsy haiko 4 ans 5 ans zay tsisy an'ilay izy tsony za zany miomana foana isaky ny hoe manomboka andririnina dia vao manomboka mangatsiaka ny andro dia efa miomakomana hoe hay hividy an'ilay hanina indray aho zao fa efa ela be zay tsy tadidiko ntsony hoe tsy nampiasa an'ilay izy tsony a dia ny anankiray a any Nenemia le zanako lahy a nisy tsy fahatomombanana tao amin'ny fony tamin'izy mbola tany am-boaka zany dia ozy izy ny gynéco tamin'izany hoe tsy maninona io ozy izy fa rehefa teraka izy dia rehefa mailehibe izy dia mikatona ho azy io efa nisy taona nijoroany vadiko favolombela teto izay dia teraka izy a mbola tsy nikatona le artère fa mbola 1 millimètre tamin'izay dia hoe tsy maninona io dia anao tao aoriana mbola tsy nikatona ihany le izy fa lasa mbola vao maika ny anitatra dia nandalo cardiologue izay hoe jerena le izy dia ozy izy hoe tsy maintsy mandalo fandidiny ty ozy izy dia ny vadiko moa zany mampahirana hoe tsisy an'izany fa za mareny anazy hoe vehivavy matetika dia tomany foana ny aho hoe fa maninona ny misy an'izany ohatrany hoe tonga dia za zany manameloka ny tena hoe fiana zany ny zavatra nataoko mahatonga ny hoe any amin'ny zanako misy zavatra ohatran'izany dia tonga tena nantona pasteur zay dia nitondra-bavaka pasteur tosy pasteur hoe tsy maninona io dia zay dia tsy tsisy hoe fandidiana tsisy ninona dia tsy nrarahinay koa le izy avy eo après 2 ans taty aoriana indray a dia narary le zaza dia mijeren'le pédiatre dozy izy hoe fangaho izy izy mbola tsy nijerenareo fony ty zazy ty dia hoe efa nisy écho natao fa mbola tsy suite le izy dia mila miverina aingaikainganareo izy izy mijery an'ilay gynéco hoe non tsy gynéco fa le cardiologue hoe aizany hoe ahoana ny évolution an'le izy ao dia niverina anakany zay dia za andeha hiverina any tena tsy resy lahatra mihitsy satria ny ato anatiko zany tena tsy pisy mihitsy hoe hiverina any dia inona indray no tenen'le cardiologue hobediny zay hoe maninona tsy nitanterahanareo le fandidina sy n'izao dia nangataka vavaka tamin'ny pasteur zay hoe pasteur asaina miverina makany amin'ny cardiologue zay dia mangataka vavaka toko dia ndana ozy izy pasteur fa tsy maninona io amin'ny anaran'i Jesosy tsy maninona dia tonga tao amin'ilay cardiologue nefa vao maika 4 millimètre le izany hoe tsy ohatrany hoe za zany natoka hoe tsy maninona dia nefa ny ianao eo ampanaovana an'le izy tena tsisy fiadanana mihitsy ohatrany hoe tsy maninona hono zany io mivoaka nefa ny résultat an'le izy vao maika hoe tsy maintsy mandalo fandidina ainga ty zazy ty dia tena vao maika any tomany dia tena tsy haiko hoe misy olona mety efa tratran'izany dia eo amin'ny toerako tsy ohatrany hoe lasa tsy nino aho zany hoe Jesosy hainao ve miteny hoe mety efa rehefa vita le fitiliana dia tsy mety indray le izy dia tsy nrarahiko tsony moa le izy après dia mivadiko tonga dia nitenana hoe bon zao ny décision antsika tsy misy mandalo fandidiny zany fa zay valiny eo tsy mandeha zany tsy evacuena io zazy io fa mivavaka tsika dia tsy nrarahinay le izy tena tsy nrarahinay tsony fa tamin'ny herinandro nisy taona nentin'ny neny tany amin'ny pasteur izy zany manaraka neny makany dia ozy pasteur hono taminazy hoe avy hoe lahy ty jerena i Nemia dia nitsapain'ny pasteur ozy pasteur mantsany neny hoe neny teneny Rijasy ravaka fa efa savabe ty zazy ty tsy maninona mihitsy ty zazy ty dia efa sy avy miverina manao écho amin'izay zareo mijery hoe manao hoana fon'le zaza dia après dia nafarany neny an'izay zany zay dia nefa izay mivady hoe aiza indray zany ahita cardiologue moa pasteur koa tamin'izay ny teny hoe aza makany amin'ilay cardiologue taloha tsony fa mitedava hafa dia nefa za tsy mahafantatra hoe iza ny andehanako dia plus koa le fotoana satria izay hariva be foana vao tonga ao an-trano dia niverina tany amin'ny pasteur indray neny tamin'ny herinandro tao aorianan'io dia pasteur moa niconfirme hoe tonga dia hijoro vavolombelona fotsiny fa tsy maninona zany izy efa savabe dia ny zavatra tsapany amin'ny vady kosa aloha
efa roa taona lasy zay tsiny zavatra tsapanay a tsy maninona mihitsy izy taloha izy ohatra ny farofo kely zany ohatra ny marary foana dia ny fomba fiainany amin'ny alina ohatra ny misy manenoneny be zany fa depuis a plus zay tsy niasa saina momba anazy velao fotsiny amin'izao fa mitondra mbavaka tsika dia tsy nieritreritra an'ilay aretina dia tsy fantatro izay le hoe tamin'ny fotoana tsy fantatro nanasitranan Jesosy anazy voninahitra ho an' Jesosy dia ny farany a nangataka tamin'i Jesosy foana satria le amin'ny asa moa zany dia tsy afaka le mamonjy fotoana eto rehefa zoma dia omaly a tena tao anatin'ny foko hoe nisy zavatra nataoko zany omaly ny voaka ny fiasana dia normalement tokony 2 heures le izy ny ataoko dia ozy izy hoe Jesosy atao vitako adin'iray ty dia amin'izay afaka mandeha mivavaka satria za tsy censé hiverina andeha ho any am-piasana intsony dia tena be dia be nangataka mihitsy engany mba tsy be fantaniana be ny olona atrehako rapitso dia amin'izay afaka mandeha vavaka dia tena adin'iray le izy dia vitako dia afaka nandeha vavaka après voninahitra ho an' Jesosy. Mandroso tompoka. Aleluia, ny voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fahamarinany. Nisy fotoana ataontsika hoe 2 volana sy tapany izay atratra ny Covid dia tena nalemy tsy hoe tena nalemy fa ohatrany hoe rehefa tonga ny hariva dia malemy dia reraka dia za moa rehefa le amin'ny maraina mahatsiaro tena dia lasa mandehandeha dia tonga ny hariva dia farany hoe nidiny vady aman-janako tao an-trano nisorany lakile dia nakaina tao dia tao anatin'izay nefany nisy an'le croisade an'ny FMS dia tsy miaraka amintsika zany fa ny FMS misy an'le croisade manokana fanao ny sauve masoandro dia nahazo anjara tao anatin'izay hoe mitondra manao appel dia tena hoe alavay tena ohatra hoe zomanga maniny croisade iny lakamisy ny tena stable tsara dia manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany dia taorianan'izay nefany ohatrany hoe nisy séquelle taloha tsy hisy tension zany fa lasa ohatrany hoe nisy séquelle na tension dia lasa ohatrany mavesatra be foana ny loha tena misy hypertension be zany dia nandeha tany amin'ny dokotera dia nahazo fanafody dia nihinana fanafody dia tao amin'ny cellule anay teo tamin'ny mena moa zany dia nivavaka ao amin'ny marary dia voatony pasteur sandratra hoe tena hoe milamina ny hypertension dia tonga dia samborika le teny hoe tena hoe za zany Jesosy satria za tsy niteny tamin'ny pasteur sandratra hoe tao mivavaka fa ohatr'izao dia tonga teto koa tamin'ny zomaheriny nivavaka papa le ana dia hoe zay ana momba androa dia sitrana androa dia tonga dia samborika hoe za zany aisa tamin'ny sabotsy ny kaitra tsy diso sabotsy satria avy ny tena zay papa dia niaraka tamin'ny ankizy tao tamin'ny mena dia tonga dia nijerevako ny varisiko dia le varisiko moa nitafozako vao avy natao opération na varisy dia vola tsy vola lany tamin'ilay izy dia efa nentiko mbavaka foana Jesosy asitrany ity fa tsisy atao opération zany amin'ity dia vao voatony papa zany le vavaka tety dia tonga dia samboriko indray le teny samboriko le teny dia tonga tany mena zany dia sokafako le ranjoko tonga dia lamina tonga dia ozy hoe fa natsoko zany zalanamako hoe ozy mantsy zala hoe avirisany raha fa tena tsisy tsony le varisy le satria moa rehefa manao baolina dia hita zala eo tsika moa baolina ihany avirisany raha ijera fa tsisy tsony le varisy teto amin'ny ranjoko teto dia jerevana teo dia tena hoe afaka le varisy dia le tension tena hoe lamina tamin'ny sabotsy aniny dia tonga dia niantso papa zaho papa le nentina le naseho an Jesosy tamin'le resaka raty eo le resaka tosi-drasy varisy hoa tena nisy taminà dia zaho le izy niteny an'izay aloha za zany dia avy niteny an'izay tonga ny latsinainy sa talata avy nijoro vavolombela tamin'ny papa zany dia tonga ny latsinainy sa talata jerevako io fa verina indray le varisy be zany ahoana ary ty dia minandray tsy hoe ohatrany hoe miverina le tension dia vao miverina le tension dia ohatrany hoe le tension fe tonga sarika ansaina za sao dia jerevana andray hoe le varisy sao dia miverina dia jerevana le varisy io koa fa miverina le varisy Jesosy ino ty dia nitoroteny pasteur sandratra moa zany tao amin'ny cellule anay hoe tsika mino ny fahamarinan'Andriamanitra fa tsy mino ny teniny izay tonga fotsiny tsy hoe tenin'Andriamanitra fotsiny no inotsika fa tena Andriamanitra mihitsy no inotsika voalohany
minono ny teniny dia maly tadidiko izay teny izay dia teny papa ty hoe tena hoe ianao Jesosy ny tena ifikirako ny fahamarinanao foana tiako marinampy fa na tsy marina ary na mety tsy mbola tanteraka ary satria tsika to mianatra an'le hoe mandeha par étape misy ny eo no eo misy ny efa miasa Andriamanitra dia tazomiko ny tenin'Andriamanitra maly tazomiko ny tenin'Andriamanitra hoe tena ianao Jesosy ny tena inoko ninonina etapy hitondranao izay teninao tanteraka amina za mihinanao foana dia tamin'ny maraina nijery an'ilay varisy tsy teo ntsony ny tension aloha efa ataontsika hoe une semaine zay efa tsy nohaniko ntsony ny fanafody satria za dia o zay najanoko ny fanafody najanoko ny tongolo gasy najanoko ina moa le zavatra hohanina tsy tadidiko le chocolat mbola hohanina le chocolat noir mbola hohanina fa le tongolo gasy le anina zany najanona tsy ny fanafody zany najanona dia tena hoe misaotra an'Andriamanitra fa tamin'ny maraina zany hoe tena mino fa jerevana varisy tsy teo ntsony ny tension fa lamina voninahitra ho an'Andriamanitra hoe teka mafia ho an'i Jesosy asaiko ianao hitsangana tena hoe velona Jesosy alleloia za reto resy lahatra tsy haiko nareo raha mba ohatra anahako fa matoa zay Andriamanitra mandefa teny misy zavatra na efa présent dia mandefa teny izy hoe zao no tokony ataonao amin'io zavatra tsy takatrao io na misy zavatra ho avy dia manomana antsika ny teny alleloia tadinareo ny témoignage le rana bavy teo hoe any amin'ny efitra ambony mila miakatra ao amin'ny efitra ambony tany amin'ny Ascension mikara ao amin'ny efitra ambony mitokana 7 andro zay fito andro alohan'ny hatongavan'ny Ascension dia mikara dia mitokana efa misy zavatra tsinjon'Andriamanitra fa ho andalovantsika na ny sasany amintsika fa sainy miomantsika dia ohatran'izay mihitsy ny ten'Andriamanitra tonga eto ho avy Jesosy iveriny Jesosy dia alefa n'le trompetra voalohany hoe miomana miambena ajanony amin'izay raha mbola misy fatana Jezebela aleo hiala faty any azafady amin'le fomba fiteny fa tena hoe aleo hiala fa tena hoe manomana antsika Andriamanitra reny témoignage reny karazana ataoko hoe fanaingona fotsiny ny fiarahan'Andriamanitra amintsika fa ny tena mahasarotiny an'Andriamanitra amintsika ny fiombonantsika aminy tiantsika ho madio marina tsy hisy petina raha zany tension zany afaka hoe ataon'Andriamanitra ohatran'izao dia manjavona fa ohatrany hoe miandry Andriamanitra hoe tsika ve linany amin'ny zavatra tenenin'Andriamanitra linany amin'Andriamanitra mihitsy ve tsika ao anatin'le teny misy détail kely be da be fa Andriamanitra tena any amin'ny détail izy ny tena miandry antsika hoe ahoana ary tena miinteresse anao ve za Andriamanitra le miteny mihitsy ve sa le zavatra artifisy le ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika na izany na tsy izany izy témoignage be da be teo ho avy ny anjaranao amen teo izy nanasitrana izy nanasitrana toe-po contrat amina miliara zany hoe efa miresaka amin'ny bailleur zany hoe efa ok tampotampoka teo nefany foana tampoka izy hoe tsy hainao indray manao anazy fa ty olona ty fa tao anatin'izany ny sitran'Andriamanitra naseho an'Andriamanitra anazy aloha hoe ianao mbola misy fitiavam-bola ao anaty androany zany Jesosy miteny amintsika fa zay mbola misy fitiavam-bola ao anaty dia possible afaka izany amen fa mila fantatra fotsiny hoe misy an'izay ve ao anatinao dia mino ahako fa sitrantsika rehetrarehetra tsisy fo miraikitra amin'ny mamona zany reto tsy afaka sady miraikitra amin'Andriamanitra fotsika miraikitra amin'ny mamona tsy possible fa tsika ny safidy na hamotsitra n'le mamona fa hifikitra ny amin'Andriamanitra dia mahita fa izay nefitsika tsirairay avy teo koa nisy rhumatisme efa nitarafina efa hoe ianina fa rehefa nandeha amin'izay ny anina rehetrarehetra tsisy tsony le izy alleloia iza ny ononao ny tenin'ny dokotera ve sa ny tenin'Andriamanitra sa ny tenin'i Jesosy teo le fo narary teo sinusite fa mbola velon'Andriamanitra tsy tany anaty baiboly ihany izy miasa fa eo amin'ny fiainanao izy tena velona réel kokoa satria ianao miaina an'le izy amen possible ny zavatra rehetra fiarovan'Andriamanitra mila miaina ny fanamasina dia mihetsika arak'izay velona ny Andriamanitra ao teo pasteur Rado varisy tension possible ny zavatra rehetrarehetra possible mety misy olona misy tension zao eto mety mandalo traitement à vie tsy maintsy manao azao raha nataony tamin'ny anankiray sokafiny ao anatinao fa afaka hitranga eo aminao zany
tsy ny foronony ianao hoe voateraka ianao dia misy tongolo gasy miaraka aminao. Tsy haiko ampimeziko kely ianao. Tsy izany fa voateraka ianao dia salama. Nandray an' Jesosy ianao. Io zao fandraisana, Jesosy ny raisinao. Jesosy tsy hoe nisy tension, Jesosy tsy hoe anina. Rahan' Jesosy no mikorianao anatinao. Tonga dia tsy asan-drato ny tananao fa lava be. Sory Jesosy, ankasitrao Jesosy, derao Jesosy, isory izy fa miteny amintsika foana isan'andro isan'andro. Sory Jesosy fa misintona amin'ny fifantohanao, tsy ho any amin'ny mamona, tsy ho any amin'ny zavatry ny tany, tsy ho any amin'ny aretina, tsy ho any amin'ny tension, tsy ho any amin'ny varisy, tsy ho any amin'ny asthme, tsy ho any amin'ny rhumatisme, tsy ho any amin'ny fo, tsy ho any amin'ny sinusite, tsy aty amin'ny zavatra ivelany fa miinteresse an' Jesosy. Move ny toe-ponao, tena hoe trano fiombonana amin'Andriamanitra. Tandremo sao dia mbola misy zohy fiherenjiolay ao. Jesosy misaotra Jesosy fa androany dia tonga eto indray izahay, tena hoe anao zato isan-jato. Tsy ataonay zohy fiheren'ny aretina na fiheren'ny jiolahy na fiheren'ny mamona ny aty anatin'ny fonay, fa tena hoe tempoly anjakanao, fiombonana amin'ny ray zato isan-jato. Mamerina ny voninahitra any aminao izahay, ny amin'ny fierovana, ny amin'ny fanasitranana, teo ny famisaviana, teo ny odigasy, teo ny zavatra mety mahazo ny manodidina. Fa noho ianao Jesosy dia narovanao izahay. Misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'ny famindram-po, misaotra noho ny amin'ny teny izay alefanao mialoha mba hampiomanana anay, taky ny ampomananay anao, ampomananao anay isan'andro isan'andro, fa ho avy ianao hitsena anay miandrandra n'izany fotoana izany izay Jesosy. Dia eto izay dia mamerina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra rehetra, ny amin'ireo vavy olombelona, ny amin'ireo solotena nitsangana teto sy ny amin'ny ataonao isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanay. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra dia ho anao ireriany. Misandrata an' Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an' Jesosy. Ndao hiomantsika amin'izany andro fampakarana izany ndao hivavaka amin'izao fotoana izao dia atonoy ny zavatra rehetra, atonoy izay mety ho ady sy vesatra ety ambony tany. Fa aokitsika sy ianao tena ho détaché tanteraka, olona vona anjavona. Amen. Iraintsika izany hery izany dia aoka hanaitra ny fananao sy ny fonao, fa tena ho avy tokoa izany fotoana izany. Fais ma main ton alina rénové, rénové, rénové. Sabatsy Gina Ramante, Ramante.
Jesosy ty. Oh, Ave Maranatha, Jesosy, Jesosy, Jesosy. Lazao, gory foko miandrandra matoky, ry foko miandrandra matoky. Asandrato any amin'ny tananao dia lazao indro tany ny mpapakatra mivoa fa hiakatra andrandra ny masonao ka ny tompono tera. Tadio fa ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany eto ambany masoandro dia misy fiafarany-doly. Ny fanasitranana androany tsy midika hoe tao tany mandrakizay ianao. Ny fahatsarany indrindra nanany eo amin'ny fiainana dia ny fanananao fahatsapana dia ny androany hoe ho aizany mandrakizay ianao. Dotsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isodra ny mpanjaka sy tompony tompo izay tsy mitsahatra maneho amintsika mandrakariva ny fitiavany sy ny famindrapony. Na mbola misy ny atao hoe androany, araroty izany fotoana izany, araroty iombonanao amin'ny mpapakatra, amin'ireo marim-panehoam-pamantarana isan'andro izay asehony eo amin'ny fiainantsika. Fefakaiky ny fotoam-panovana ianao, akaiky ny fotoam-panovana iombona aminy ary ho ao aminy mandrakizay isika. Aoka ny fony izay rehetra sasatra anam-panantenana fa tsy fanaperana amin'ny fampahoriana izay mandalo vetivety fa Kristy fanantenantsika. Izy ny rehetra ho antsika. Teneny Jesosy androany, mitenena amiko Andriamanitra. Misaotra na mbola isan'izay nasainao nomenao fahatsapana ao anatin'ny fokilalina. Fa tsy avy amiko izany fa avy amin'ny fitarianao, ananako antoka sy fanantenana isan'andro ny fisianao eo amin'ny fiainako. Misaotra ny amin'ny teny mpananarana, fantsiana, fanorenana, fampijoroana, fanairana. Fa iza izay ho akarana ho ao aminao. Mitenena tompo malalako fa miaino anao amin'ny anaran'i Jesosy. Indro tany mpapakatra mivoa fa hiakatra ianao, andrandrao ny masonao ka ny tompono tera. Tanana mafy ho an'i Jesosy mahazo toerana tompoko. Ny lala-panomanana azahoana antoka ny fampakarana anao ao anaty fiombonana. Mafantatrareo, rehefa tonga amin'ny tanjony eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia tsisy ninninina tokony hampatahotra anao amin'ny zavatra rehetra lalovanao eo amin'ny fiainana na amin'izay zavatra trehanao tsy takatry ny sainao aza. Malitsika ny resaka mahakasika momba ny trompetra roa.
ny ray raisinao eo amin'ny nofo androany reny sofinao anairanao amin'ny alalan'ny teny zay tonga ra-potoana anairana anao mba anaka azy ao anaty. Ny anankiray trompetra faharoa, trompetra tsy renao eo amin'ny nofo fa trompetra ara-panahy zay miantoka ny fanovananao eo ivelany anaka azy. Melo lalana ny fanovananao ao anaty, melo amin'ny fotoana ny vananao eo ivelany. Manova ao anaty, re eo ivelany ny trompetra voalohany, fa manova eo ivelany re ara-panahy ny trompetra faharoa. Androany tiako fantatro fa misy ny atao hoe mamanton'alina lalovana fa tsy toerana. Ary mamanton'alina io araka le irana ataontsika teo dia voasoratra ao Matio 5:9. Ary noho ny mamanton'alina dia nisy antso hoe indro ny mpapakatra mivoa mba hitsena azy. Ny hoe mamanton'alina dia midika hoe au milieu de la nuit ozy izy ny frantsay na koa misasak'alina ozy isika malagasy. Fotoana miazakazaka andrefesana ny fiverenan'ny mpapakatra, ny fahalalana fa me manomboka miditra eo amin'ny tontolo mamanton'alina ara-panahy zao tontolo zao. Rehefa miresaka mikasika momba ny aizina na mamanton'alina ny tenin'Andriamanitra dia manambara mahakasika momba ny fiainam-paharatsiana. Zarantsika ny boky ny Efesiana 4:9-10. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana ny amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinana izao dia ny fanaratsy ny amin'ny rivotra. Misy ny mpanjaka ny aizina mitaona ny olona sy ny fiangonana ho amin'ny torimasom-panahy. Rehefa manjaka ny torimasom-panahy ao anatin'ny aizina sy ny fandalovan'ny olona mamanton'alina dia tiako fantatsika fa nantsona iantsoantso ny mpanompon'Andriamanitra zay miandrandra fatratra n'izany fotoana zany ary mampahafantatra ny maro hatrany satria ankehitriny ny fotoana anovanantsika hitovy endrika aminy ampakarany antsika dia efa akaiky mihoatra lavitra noho ny fotoana voaninotsika sy naresantsika ny teniny. Misy ny atao hoe mpanjaka ny aizina mitaona ny olona sy ny fiangonana ao amin'ny torimasom-panahy. Ary ao amin'ny aizina dia tsy misy fahatsarana hita zany. Manomboka ekenao ny fisian'ny faharatsiana mitovy amin'ny fahatsarana. Zany hoe tsy mikontry ilay fahatsarana ao anaty aizina. Tsy hitanao intsony rehefa maizina be zao ty dia tsy fantatra hoe inona ny lokon'ny akanjoko, ny anao misy menamena kely, tsy fantatra ninona zany fahatsaranao tsy hita ao anaty aizina. Zareo ne ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao. Nareo ve tsy manomboka mahita fa manomboka ekena sy lanina eto ambonin'ny tany ny lalàna amin'ny fanambadiany lasiny lasiny vavy samy vavy. Manomboka ekena tsy hota ny fahavetavetana eo mason'Andriamanitra. Ary zany no atao hoe aizina. Maizina zany amin'Andriamanitra. Manapaka ny aizina satria ekena ho fahatsarana ny faharatsiana. Manjaka ny aizina. Zany natao hoe fotoana ny fahamaizinana ara-panahy. Rehefa ny ratsy ny mety eto tany fa ny tsara ny natao ratsy indray. Lazaina fa démodé anao raha ohatra ka mijoro vavolombelona fa tsy mety ny fisiany zany satria amin'izao efa mahasamy fampitantana sy miseho masoandro ireo tokony afina any amin'izay tokony aleny fa maharikoriko fa avetavetana eo anatren'Andriamanitra. Zany fiainana zany misy fiovana tsy araky ny tokony ho izy eto ambonin'ny tany mikorotana ny zava-misy. Averiko indray raha nety zany miala tsindra manonona anarana fa tsy voatery hoe ianao le izy. Jean Jacques sy Florent no nataon'Andriamanitra tao Edena fa Adama sy Eva. Stéphanie sy Lova koa
Fadama sy Eva. Midika le fisimpamoronana mihitsy ny tiany devolotsoana amin'ny fomba fijery laniny eto tany ho fahamarinana nefa tsy mifanaraka tamin'ny harian'Andriamanitra azy. Fa vetana. Misy fiovana. Tsaraka ny tokony izy eto tany mikorotana ny zava-misy. Zany natao hoe ora misasak'alina ara-panahy, manjaka ny torimaso-panahy. Renoka izao tontolo izao. Ary ao anatin'izany toem-piainana renoko zany no maniraka Andriamanitra mandefa trompetra. Ary zao le feona trompetra. Alleluia. Matthieu 5:9. Ary no mamantona alina dia nisy antso mafy nanao hoe indro mpapakatra mivoa hitsena azy. Io ny vanim-potoana amaran'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Sahala tamin'ny andro Noa ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika manambara fa manomboka miamanjaka eto tany ny faharatsiana. Tsy normal intsony ny fiainan'ny zanak'olombelona. Misy zavatra sampotsampona maro mitranga eto ambonin'ny tany. Fa maninona Andriamanitra ny mandrava ny Sodoma sy Gomora? Fa maninona Andriamanitra ny nandrava tanàna anankiray? Satria miaina tao anaty fahalotoana sy mameno ny tany maharikoriko an'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Dia alohan'Andriamanitra tsy misy ny olona. Tao Edena rehefa niody ny Eva, ndroasiny ny alany Edena fotsiny Adama sy Eva, dia nesoriny Edena. Sodoma sy Gomora ndravan'Andriamanitra le tanàna rehefa nanjaka ny faratsiana teo amin'le toerana. Dia nao ve hieritreritra fa androany Andriamanitra vao hiova hevitra? Tsy Andriamanitra niova itsika fa izy tsy miova omaly sy ny ora mandrakizay, fa tsika mila miova hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra hitranga alohan'ny nandravan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, isorony tsy hoe tao alohan' izany ny tahaka ny Lota mianakavy kely, nesorony tsy tao Sodoma sy Gomora fa nasiany zoara itoerany. Ary tao anatin'ireo mbola nisy sivana tao anatin'ilay fianakaviana efa nesorony. Satria ny marina tsy toerana ny olana fa olona tsy toe-posy fanao. Vao nitodika ny vadiny Lota lasa vongatsira mitovy amin'ny tany Sodoma ihany. Tany Sodoma afo nandoro azy, fa ny teny an-dalana mierika ho an'ny zoara koa vongatsira tsy tonga soa tany amin'izay toerana no manan'Andriamanitra azy. Noho izany midika io teny io fa tsy hoe rehefa tany voisa ho isan'ny vonvonjy ianao dia midika fa avotra vetrano satria nandray an'i Jesosy. Fa raha mierika eny an-dalana ianao nefa ao anatin'ny élection sy ny fifidianana, mety vongatsira tampoka eny an-dalana. Miomana avy ny tomponao, miambena asitiaka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ny profo manambara fa hifarana sy akaiky ny fotoam-pampakarana dia izao. Me ratsy zao tontolo izao, me maizina ny fiainan'ny olona, me matoro ny olona. Ao Matthieu 4:20 jereo ny tenin'Andriamanitra. Ny olona tia be an'Andriamanitra omaly, me mangatsika ny fitiavany. Efa manomboka akatoky ny fiafarana ny zavatra rehetra. Efa manomboka manjaka eto an-tany ny aizina. Rehefa ny taranaka anankiray no manomboka maina, tsy ao tsony ny fitiavan'Andriamanitra. Manomboka manjaka eto an-tany ny fanambadiany lasa amin'ny lasy ny vavy samy vavy, dia miomana fa manomboka amarana taranaka tsy izy Andriamanitra. Rehefa ekena io, ekena ihany koa ny fanalanja azy fa minon'olona, manaiky fahotana ny olona, manomboka ampianarana ny olona tsy kelikely amin'ny fomba fiainana sy éducation tsy izy. Manomboka ianao mijoro amin'ny fahamarinana indray ny tiana ho gadraina.
tapenambava tsy anambara zay tokony ho fahamarinana iainan'ny olona iverenany amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia manomboka manapaka ao anatin'ny maro anisa ny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isy anafanganan'Andriamanitra ny fotoam-piverenany sy anafoezan'Andriamanitra ny andro. Lasa terena ho ratsy ny tsara ary ny ratsy indray ny lazaina fa tsara efa tonga ny mamanton'alina. Ozy isy ny ten'Andriamanitra hoe amin'izany oro zany, amin'izany oro sy fotoana zany dia isy antso iteny hoe miomana fa ho avy mipapakatra. Trompetra voalohany. Matio 5:27. Dia nitsangana ireo virjiny ireo ka samy namboatra ny fanalany. Ilay feo miantso tsy nanonona anarana fa nanaitra fotsiny hoe papakatra no avy. Ary ny antony fiverenany dia namafisina fa apakatra. Dikan'izay ny fiomanana no anairana anao. Io feo voalohany io no antso ny fifoazana. Raha mbola ao anaty aizina sy faratsiana ny olona dia tonga mipapakatra satria tonga ny feo miantso hoe mifoaza. Ho avy Jesosy. Ho avy tsy ho ela Jesosy. Zao ny vanim-potoana misy atsika aneho mpamantarana ny tamaso maneho fahiverina ny mpapakatra. Ry fiangonanao tsy manam-potoana firy-tsony sika. Samy miombona amin'ny Jesosy, samy mibebaka marina mba tsy hifikitra ao anaty torimasom-panahy tsy mitondra fiainana. Avy-tsoro daholo zay zavatra mbola mety manakana anao. Iny eto amin'ity zao tontolo zao ty makarary fo anao. Raha nisy nangalatra mivadinao, mivady apakatra anao, tsisy nangalatra fa miandry anao. Tsy maredeka ao n'Andriamanitra. Niza mandao anao nofo reny. Nofo. Men'Andriamanitra fanahy izy, men'Andriamanitra aina izy, afaka misaina izy. Personnel ny famonjena. Amboaro ny toe-po, aza vela izy zavatra ampisaringotra anao ao anaty ka amesatra anao ao anaty tsy fahadiova-po. Akaiky Jesosy. Fa maninona tsy maintsy tairina fa akaiky mipapakatra zay mihitsy le mesazy. Ny antony natongavako eto anaitra anao ho avy mipapakatra miomana amin'izay. Mandana mihavana amin'izay mananady aminao. Avy-tsoro manodidinanao. Vola tsisy fe mahatonga anareo mivady fanandrana ohatry ny Davida sy Goliata. Vola tsisy. Vetivety zany. Tsy mandrakizay zany. Vola mety misy androany, mety tsy misy rapitso. Ohatry ny fiainana rehetra, io vatanao io aza misy androany fa tsisy rapitso. Ary ninona na inao amelomana an'io, ao Satana miditra tsehatra ampidina anao. Ny marina tsy apakatra anao zay zavatra rehetra mampidina anao eo amin'ny nofo ka tonga anao anasia anota ny amin'ny zavatra rehetra tsisy dikany amin'izay lalovana eto ambonin'ny tany. Pastera amaivaninao zany fa tsy fantatrao fa horiko. Mety samy mandalo ny adiny daholo ny olona rehetra. Raha tantaraiko aminao koa ny zavatra lalovako mety hiteny anao aleoko ny ihany. Samy milaza ny andro fijaliany fa tsy any amin'ny azo fijaliana lanjainy eto ny zavatra tiako anairana fa fiombona na mipapakatra. Kiseho masom-panahy iratra ahita ny fiverenany fa ny fotoanany anoho ny trompetra zay tsy manam-pahamasinana zay hita azy ary zay tsy madio-po zay hita azy. Reo roa reo fotsiny loha iainana fa diova-po tsy fiainam-pahamasinana. Mihavana amin'Andriamanitra. Ho avy ny mpapakatra. Io feo io tsy hoe feo hafakely le hoentin'Andriamanitra andairana anao io. Mety ho tanora le izy lahy na vavy. Mety ho zazakely akory aza hoe ho avy anie Jesosy. Mety olona tsy dia omenao lanja loatra amin'ny fiarahamonina fa petraka Jesosy eo ambava ny teny mpanairana anao. Ny manaitra tsy maintsy atao satria tsy azo hifanomeza tsiny rehefa neny ny trompeta ka sanatria tavela. Manomana anao ny teny, mampibebaka anao ny teny, mampijoro anao ny teny. Mba hahafahanao iaina amin'ny ara-panahy sy joro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany no atao hoe feo amin'ny fifoazana. Ny teny hoe mifoaza amin'ny ora misasakalina. Ao anatin'ny fotoana anjakan'ny ota Andriamanitra
maniraka mpanompo hitondra ny teny mpanairana hoe mifo azy. Halleloja. Efa eny an-dalana ny mpapakatra, efa ambaravarana nokatra fotsiny izy, ny lanitra dia iseho amin'izay eo amin'ny rahona. Indro avy ny mpapakatra mioma vaiakatra andrasao ny masonao ka ny tompono tena. Manomboka androany manaova amin'izao hiro izao hoe Osana, Osana. Osana isan'andro ny fiainantsika. Sy te-hatarana mafy eo an'Andriamanitra. Inona zavatra mitranga amin'izao? Ao anatin'ilay fotoana efa fohy tsy dia nanana firy eo, dia tonga koa ny devoly miazakazaka manafaingana ny zavatra rehetra, anomezany ianao karazan-javatra maro iankinana koatra an'Andriamanitra. Mampiditra ny tanora ao anatin'ny drogue izy, rongony, fitsangajangana, miaina fahamazinana, variana. Au lieu dia mamaky baiboly, variana amin'ny pornographie, miankina amin'ny sigara, babiny toka. Hatrany am-piangonana efa manomboka toriana hoe tsy maninona ny misotro toka. Zao ho an'izay manaraka rehetra ny ambadika any ka mpanompon'Andriamanitra misadrese aminareo amin'ity teny ity. Fa maninona angany Anjely Gabriela no nitenina amin'ny Elizabeta alohan'ny hanomanana Jaune hoe aza mamo, aza misotro divay, aza misotro divay na toka, fa ho fenona ny fanahatra ny amboaka ny zaza. Manomana olona Andriamanitra ho ampiasaina, fahavalon'ny fanahan'Andriamanitra ny toka, fa tsy hoe zay tsy mahazaka ny tsy misotro. Mazava? Fahavalon'ny fanahan'Andriamanitra misafidy ianao na ho fenona na hisotro. Tsika ve eto isan'andro? Zany teny zany ve lazain'Andriamanitra isan'andro? Azafatra piti divay na toka, mangidiny efa ranireny. Ranomena fahendreny ianao sy fahafahana misokatra, mbola ahafahansainao sy ny fonao fa maninona io raha tsy sotroina angao misy vitamine. Dia matetika tsika miteny pastera, ianao ny milaza fa tsy zay miditra amin'ny vavan'ny olona mahaloto azy fa zay mivoaka. Satria zay mivoaka dia avy ao amin'ny fon'ny olona. Zay koa lazainy Jesosy noho izany raha fihinana, raha azo hohanina ny kisoa, raha azo hohanina ny biby rehetra mandady sy mikisaka, avela koa ny toka sy ny rongony sy ny sigara ho foana, fa reny miditra avy aty velona nefa tsy avy any anaty avoaka. Dia za te hanahitra anao tamin'ny Petera rehefa nitairin'Andriamanitra ny zavatra hita tao ny biby sy mandady sy mikisaka reny nataon'Andriamanitra hoe vonoika hany fa tsy voasoratra tao ny sigara sy toka sy ny rongony. Noho izany zay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho sombaina manimby reny fa tsy manampy reny, fa ilay maloto ny diovina ny tokony hohanina. Raha misy resy lahatra fa tsy voatery hinana ho an'izay tsy te hinana, satria ny mihinana tsy manamavo ny tsy mihinana, ary ny tsy mihinana tsy tokony hanamavo ny mihinana fa mitokony hijoroany na lavony. Romanina 12:10 miteny an'izany ny soratra masina. Ka tsy any amin'ny zavatra ivelany fa amin'ilay toe-po ao anaty. Ty resaka ty fahafenoan'ny fanahy masina andrasantsika. Efesana 5:20 ny ten'Andriamanitra milaza. Aoka tsy homamy divay fa ho fenona ny fanahy. Dikan'izay ny olona feno fanahy ohatra ny olona mamy divay, fa ny mahasamy hafa azy ny zavatra ny sotrony. Ny ray sotro fanahy masina, ny ray sotro toka. Rehefa tena feno ny fanahy masina ianao, tsy hoe miadaladala kely eo fa eny amin'ny fiainana andavanandro mitohy ilay fahadalana. Ahoana ilay fahadalana ao amin'ny fanahy?
mafy ny zavatra mitranga fa tsy teny amin'ny endrika eo mihitsy ny fiketronana miatrika an'ilay fampahoriana fa misy fitsikina sy fanantenana eny amin'ny endrika eo satria feno Andriamanitra ianao, mamo ny fanahy ianao. Fa ny olona mamitoka vetivety izy misotro dia mivembena fa rehefa avy eo miverina ihany ny problème miampy ary satria ilay tokony vidiana-kanina misotrona zavatra miampy kely. Dia eritrereto jeune ianao tanora androany misotro dia anao fa mieritreritra fa tsy adika tanio amin'izay rehefa kelikely satria ny vatanao eo amin'ny nofo efa nampiasainy devoly ankina amin'io. Dia rapitsy ianao nambady ananjanaka amin'izay lana any amin'ny toka ny fananana ny zaza tsy mianatra satria be revy dada. Zay ny mahatonga andray aman-dreny miteny amin'ny zanany zao lesy tsarovy teraka talohan'ny lahako efa niaina kory fantatro ny fiafaran'io fa matoma nanatra ny zanako a fitiavako fa tsy fanolihana akory raisao mpitiavana nianatra raha fahamarinana fa ny atao hoe fahendrena mahay manaiky itsina ra-potoana mba tsy atra aminao zay faratsina niaina ny hafa teo aloha ary mba ho tafiditra ianao any amin'izay programma hitondran'Andriamanitra anao tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Tsika tsy karazan'olona manafisafy fahamarinana zany. Tsika rehefa miteny fahamarinana tena avy any anaty fotsika loharantsika hatramin'ny tsy nahim-pahamarinantsika mihitsy tonga dia mahitsy tsara. Halleluja. Misy olona eto androany mahatoky Andriamanitra zay niantso anao. Nareo ny jeune à la mode mba fantatrareo ilay à la mode amin'ny andro farany izy Andriamanitra ny andro tsahako ny fanahako amin'ny nofo rehetra. Zatovolahy hita fahitana, zatovo hita aminany, olona feno fanomezam-pahasoavana ny jeune ao anatin'ny à la mode amin'izao satria tsy tamin'izany le taloha mbola tsy nisy fanahy masina ohatran'ilay razambe manompo sampireny sika fa ao anatin'ny vanim-potoana mandray an'i Jesosy Kristy nomeno ny fanahy. Dikan'izany ny atao hoe jeune à la mode mazoto mivavaka tia an'Andriamanitra tsara fanoloran-tena manompo an'Andriamanitra feno ny fanahy miteny amin'ny teny tsy fantatra feno ny fanahin'Andriamanitra manana ny fanahy ny faminaniana zany jeune à la mode. Fa reny le toka sy ny karazany reny efa démodé be. Ndrazambe nareo antany hoe efa nanao an'io dia lasa dôly. Sasany rehefa nodina ny enina talohan'ny hafatesany hoe engany Andriamanitra angamba efa nandohalika mihitsy ny sasany hoe engany Andriamanitra mba tsy hanao fanaoko ny zafikeloko. Fa tsy afa manoatra tsony satria zay le lazaiko tamin'ny fanoarana hoe ohatran'ny Lazarosy mahantra eny atratra ny Abrahama sy le mpanankareny ratsy fanahy eny amin'ny elo. Fa betsaka ny teo alohany ny ainan'io. Zanako mitsangana miazava fa tonga amin'ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah miposaka aminao. Aoka tsy aina ny fanao ny tsy mendrika tsony zay efa nararaka ny lasa tany aloha rehetra fa mijoro ho mpanompo mahatoky iaina ny sitrapon'Andriamanitra fa ho any aminao indray izao fa mirapirata ny génération manaraka. Tsy maharetehaka ho an'ny Tompo. Fa kely sisa ny andron'ny devoly. Anjarako androany manolotra teny anaitra anao amin'ny fiverenan'i Jesosy. Efa eny an-dalana Jesosy. Amin'izao fotoana iresako zao efa eny an-dalana izy. Beba marina. Mano ny fanilo. Ino io fanilo? Fanilo ara-panahy io. Io fanilo le jero mirehitra io mananao isan'andro alalana azy. Vao fo maraina. Apreto ny fanilo mivavaka. Tompo tsy manana afa-tsy androany io manako sy anomanako ny fiverenanao. Matoa Jesosy miteny hoe miambena dia misy dikany. Izy anie niteny an'izany fa tsy zany namorony. Miambena ozy izy. Fa manino izy miteny hoe miambena? Misy zavatra tokony miambenana zany. Misy safidy ao anatinao manavaka ny tsara sy ny ratsy. Iambenanao ny zavatra tokony atao sy ny tsy mety. Mihaino tsara ny direktiva amin'ny fanamasina zay le mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe manaiky ho tariany. Misy bitsika tonga ao miteny hoe tsy mety io fa aza atao. Aza tohizana tsony io fa tsy izy. Tsy lalana ahafahanao mandray an'i Jesosy. Fanao anefa n'le izy. Atsakany hoe ny tanan'izay tena tsy mivazivazy fa tena miandry an'i Jesosy izy. Atsakany hoe jereo masony kekinao dia teneno izy. Tenenao zao teny zao izy. Zao hoe nilazaiko anao. Tadidio ty teniko ty hoe
ianao manomana ny fiverenan'i Jesosy. Mahatonga amin'ny pastera hoe manaitra anao amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Izy koa hoe mba teanao zay tiany. Fa rehefa nanolo tena hoe dia tsy tompony tenany intsony izy. Ianao koa ohatr' izany hoe ny anjarantsika androany hoe ny anjarantsika androany mampanaiky ny safiditsika ho an'Andriamanitra raha te andre ny feon'ny trompetra sy ahita ny mpapakatra ny verina apakatra anao hoe raha resy lahatra ianao dia tiako aninona. Halleluja. So dia verina fa tsy be dia be koa ny zavatra tiako atao. Ony be dia be ny zavatra tiako atao ary mety mihoatra no ny tianareo atao azy. Fa zao tsy afaka manao an'izany intsony satria olom-bovidy ako. Dia zay ny nafantarana hoe matotra ny olona anankiray. Ny fahamatorana tsy miankina amin'ny hoe eny ivelany mody tsy miteny na hoe mipiripirina lava roby be. Tsy zay ny atao hoe mety amin'Andriamanitra. Fa ny olona makatoa an'Andriamanitra, ny olona manaiky ny tenin'Andriamanitra ny atao hoe matotra. Ao vetsika tsy mitanjo ny isitratsika ny vokatry ny tany no tonga antsika manaiky sy makatoa, fa ny amin'izany manaraka ihany. Fa ny tanjonsika ny ombona amin'i Jesosy sy fakahita aminy, satria tiako ianao eo amin'ny latabatra lava be. Ao ry fampakarana dia tonga ihany tsika sy ianao. Halleluja. Dia mifakahita. Pastera, merci. Misaotra hainao no amin'izany. Androany aleonao miketroketro nefa tsy rarahako. Fa mahafinaritra aminareo miara amintsika antsika sy nareo tena marina. Andao sy te-tanana man'Andriamanitra. Halleluja. Nandreny teny ifonany. Fa rehefa tena manery ao anatinao le afatra avy amin'Andriamanitra, manery ao anatinao, dia ohatry ny masika ny ampitanao azy nefa etitra le izy. Satria ohatry ny tianao hiova androany zao tontolo zao an'Andriamanitra. Fa misaotra an'Andriamanitra koa aloha fa tsy nanaraka ny teninao dia niova avy hatrany ny olona mba fanahy masina miasa. Amin'izay tsy ny teninao no nanova olona fa Andriamanitra miasa ao anatin'ny olona. Ho voninahitra Jesosy irery ihany. Amin'izany fotoana izany dia maneno feona arkanjely sy ny trompetra an'Andriamanitra. Dia mahavariana fa ny maty eo amin'i Jesosy mandren'le izy. Ary ny velona zay mino dia hovana vetivety. Ary samy mitovy endrika tamin'le niseho avokoa izy rehetra. Ahoana ny fiseho an'izany eo amin'ny tontolo ara-panahy? Efa nanao ese Jesosy tamin'ny Lazarosy. Niantso izy, Lazara mivoa. Efa nisaraka ny fanahin'i Lazarosy, ny ain'i Lazarosy sy nofotry Lazarosy. Fa rehefa niteny Jesosy niverina ny ombona zay efa nisaraka. Misy olona maty fanahy, misy olona ny ainy tavela amin'izao tontolo zao. Olona efa kontiny maty navela azy, fa maheno an'izao feo zao satria efa nitsangana tamin'ny maty le tompon'ny feo. Indramiko androany hiteny aminao hoe mihavana amin'Andriamanitra ianao. Fa ny zavatra hitranga ao anatinao mihavana amin'ny fanahy masina ny fanahinao, ary ny ainao eny andalam-piombonana amin'Andriamanitra. Ary ny vatanao amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy dia hovaina ho tahaka ilay endrim-panovana ao anatinao na nahafanao azy. Ndika fa lasa mihavana zay le corps du Christ, tenan'i Jesosy. Satria io nofona noto io mihitsana amin'izay. Rehefa avy nindramina, ohatra na blouson anankiray nanaovana dia esorina. Fa le hitafianao vaovao le endriky Jesosy Kristy taorian'ny fitsanganany.
Zay ny anomanana antsika ao amin'ny fandraisana mba ho tafiditra ny anatintsika. Tia ny tenako tena niny, tia ny rako tena rany iny. Anomanana ianao teniny androany hitovy endrika aminy. Ny dika ny fandraisana dia mamantatra ny tena ianao. Inona le famantarana ny tena? Hoe mbola izaho le nofo teo aloha ve? Sa le nofo efa manana ny Kristy ao anaty, an Jesosy Kristy ao anaty. Rehefa miombona amin'ny Kristy ao anaty sika, avy amin'ilay toropetra voalohany izay toriako sy anambarako ny fahamarinan'Andriamanitra androany, dia hovanany ao anatsika anaka azy, manana ny fitiavany, manana ny toetrany, manana ny fahamarinany, manana ny fahamasinany. Manaiky ianao ny anaka azy, hovainy ianao ho tahaka azy. Satria le fanovana ao anaty no aseho ety ivelany. Rehefa miova ianao ao anaty manahaka an'i Kristy, maneno ny feonaraka anjely sy ny toropetra an'Andriamanitra, dia hovany ianao ho tahaka an'i Kristy. Iny le corps immortel tsy mety maty iny, le nitsangana taorian'ny andro fahatelo iny dolo ny kopia antsika amin'ny fiombonana. Dikan'izay le fahatserovana maneho fa ho tahaka azy sika raha iseho izy. Somary ediaka ao an'Andriamanitra. Fa le izy tsy mazika. Tsy hoe vao mihinana an'iny ianao dia miova. Fa misy fiantraikany anaty fahatserovana le fanovananao. Matotsika mihinana ny tenan Jesosy sy misotro ny rany, dia manaiky tsika ao anaty isitsaka le fiainam-panovany amin'ny fotoana iverenana, hitafitsika ny tsy fahalovana takazina ny resy ny fahafatesana. Dia zay mahatonga ny apôstôly Paoly nilaza fa rehefa mitafy ny tsy mety loha ity, dia ny fahafatesana no resena ka levona. Antsika vao miteny hoe aiza moa ny herinao, fa raha androany tsika mbola tsy afaka miteny hoe resy ny fahafatesana, hoe levona ny fahafatesana. Efa resy ny fahafatesana vao nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Zay mahatonga anao manam-pahefana tsy nisokajiana ho isan'ny olona miaina fahafatesana intsony. Satria ny andrandrana le fanovana amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy hitafiana tsy fahalovana. Fa teniny androany tsika dia efa manjaka ao anatintsika ny herin'ny fahavelomany, mialohan'ny anjavonany ty mety loha ity hitafitsika ny tsy fahaloavana mandrakizay. Zany no antony bebahantsika. Satria le atsangana voalohany tsy ianao le voky ny fasana, na ianao ovana vetivety, fa ianao le olom-baovao, na avance ny dévance, na lefa n'Andriamanitra melo ny famoronana vaovao. Zay ny maha olom-baovao anao. Misy famoronana mitranga ao anatinao ara-panahy. Raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Rehefa mijery ny vatanao ianao tsy hoe lasa zazakely, fa mbola ianao ihany fa ny ao anatinao olona mbola tsy nisy teto an-tany mihitsy ianao. Inona ary le fiainana? Le fiainana, le tranainy, ny âme sy ny corps tranainy, ny ainao sy ny vatanao no ovaina hifanaraka amin'le fiainam-baovao ao anatinao. Zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe, ten'Andriamanitra milaza hoe fa lasa zavatra taloha. Dia ianao mila mamotsitra tsy miaina amin'ny fiainanao taloha intsony. Ianao zao raha ohatra ka olona nisotro toka taloha ianao zany sady manao antiny, amin'izao ianao sady tsy misy antiny, tsy manao antiny, tsy manao andry. Halleluja! Afaka tanteraka. Mety olona mijangajanga koa taloha, oety nofo any amin'izay tiana amin'izay filana. Iny tsy normal n'iny, tsy fifatoana no mahatonga an'iny tsy normal. Misy herin'ny fanahy mbola matory ao anatinao, dia manokatra ny masonao hitsiriritry olo-kafa ankoatra ny vadinao. Fanala izy. Fa rehefa ampy fifatoana amin'Andriamanitra no tena mitsotra aminao dia zavatra nafinaritra anao taloha lasa marikoriko anao androany. Satria tsy nofo intsony ianao, folaram-panahy mandresy sy manapaka amin'ny herin'ny fahafatesana. Fa na amin'ny fahafatesana mahatonga ny olona mijangajanga. Fa rehefa ampy ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao dia honena ny olona rehetra ianao. Mahay miaina. Fa tsy mi-TikTok. Mba tsy hitanao ke mitapitapa moa zany fa tsy
Halleluja. Dia mitrampanotaninareo Pasteur Rodolphe. Mety sorina zao le olona mbola reto zao mbola misy olona tena mankafy an'izany fiainana izany. Tezitra be amiko meno zany za zany lazaitra fa tsy hainao lazaiko fa le fanao anatinao miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao tiako. Tsy mana problema amin'olona mihitsy tsika eto. Fa fanahy problema tsika eto. Inona moa mahatonga tsika hitory an'izany raha ohatra ka mbola hitsara an'izanizy. Tsy amin'izany tsony tsika. Tsy tsara an'izanizy, tsy misaina an'izanizy. Miainga amin'ny tenako zany sy aminareo rehetra satria miara-miandro ny fotoam-pampakarantsika. Ndao io vô. Halleluja. Miala fotsiny anatin'ilay izy fa ny alalanao fa mbola ho le fanahy rehefa mitifitra le tenin'Andriamanitra dia mitady ho fatatra amin'ilay olona satria miraikitra le olona sy le fanahy. Zao indraindray ny fanahy ratsy ny tiatsika anaovana mariage. Ankalazaina efa ho 4 taona zao bily zao io toetra io mbola ao ihany. Tonga eto ny teny esory ny avinavina. Tsy vitanao satria tsy ekenao le izy dia mbola tsy nitaonanao andohalika eo amin'ny efitra ambonindriana. Rehefa mbola vita mitondranao mandohalika eo amin'ny efitra ambonindriana io ka ankalainao esorin'Andriamanitra io. Le izy ane rehefa miteny ny ten'Andriamanitra dia detekteny le izy, hita le izy hoe ty le izy. Asangano hoe nitana zay ny toriteny ka tsy nalala hoe ty mihitsy le izy. Ariarin'le teny tonga dia meny amin'ny écran hitany masonao hoe ty mihitsy le problemako. Fa mahagaga tsy vitanao tsy vitan'ny fanahy masina ny taonanao fa efa mitaona izy matoa miteny hoe ankahalan'le zavatra tsy tian'Andriamanitra mbola iainanao. Fa rehefa vangina ianao ka manaiky vao mety afaka ino satria Andriamanitra tsy manao forcing izany. Misy safidy ao anatinao. Manaja an'io na ny fanahy masina. Ny devoly koa raha mba manaja an'io. Satria ao anatin'io ny décision na fanapa-kevitra ahafahanao mirosona amin'izay ho avy tianao alera apitso. Ny androany dia tadidio. Androany ny toerana sy fotoana ahafahanao manapa-kevitra ho an'ny rapitso. Ajanony ihany izay lasa fa ny androany jerena. Raha androany ianao mandeha an'izany feo zany voadonany eo am-ponao dia mandrenao hoe Jesosy tena mila anao ny fiainako. Dia tia ny fotoa takara maraina hanovan'Andriamanitra ny tantaranao. Mialohan'ny amaranako dia tiako amafisiny ty zavatra anakiretsika ho antsika fiangonana miomana ho ampakarina. Fa maninona tsika ny tsy mitoky amin'ny fanomezam-pahasoavana fa mijoro ho amin'ny fanompoana. Question fa maninona tsika ny tsy mitoky amin'ny fanomezam-pahasoavana fa mijoro ho amin'ny fanompoana. Andeha ary hojerentsika ny Korintianina voalohany toko 12 andininy fahaefatra ka hatramin'ny 14. Zarazaraino samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. 5. Zarazarainao samihafa ny fanompoana nefa Jesosy tompo dia iray ihany. Ary zarazarainao samihafa ihany koa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ny fanomezam-pahasoavana dia avy ao amin'i Jesosy, efa nazavaiko teto izay, nomen'Andriamanitra fahefana ny fanahy masina ho distributeur, zany hoe ho mpizara an'ilay izy. Izy zany no mpanao livraison. Izy ny mpanao mpizara an'ilay izy. Izy ny mpizara ny fanomezam-pahasoavana. Raisiny eo amin'i Jesosy dia omeny. Fanahy masina no tompona andraikitra amin'ny fizarazarana ny fahasoavana izay raisiny eo amin'i Jesosy. Ahoana lazainy hoe ao amin'i Jesosy? Jesosy ny centre. Satria avy ao amin'i Jesosy, Jaona toko voalohany ny 9:20, avy ao aminy no nandraisantsika rehetra fahasoavana fa tamin'ny fahafenon'ny Jesosy
nandraisantsika rehetra fahasoavana manampy fahasoavana. Ny fahasoavana ao am' Jesosy manaraka tsara tsika. Ny fahasoavana any Jesosy nraisy ny fanamasina ataony fanomezana ho an'izay nandray an' Jesosy sy nino ny famonjeny Jesosy. Atsangany tanan'izay mandray ataoko tena milamina be, tena kalamina tsara mihitsy tsika hatramin'ny farany. Dia zao ny fahafenona atao am' Jesosy no andraisantsika, andraisan'ny Rodolphe fahasoavana, manampy fahasoavana avy amin'izy, avy amin'ny fanamasina. Fahasoavana an' Jesosy, fa le fanomezam-pahasoavana hoentiny fanamasina zarainy ho an'ny Rodolphe. Ny anaranao koa tovy ao. Ao tsika. Dia zao ny fipetraka le izy. Zarazana samihafa ny fanomezam-pahasoavana amin'izay fa rôle ny fanamasina no mizara azy. Zay le tia ny Baiboly tenenina. Zarazana samihafa ny fanompona, ministera. Fa ny tompo ray ihany. Ministera tsy fanamasina ny manome azy fa Jesosy. Ny fanomezam-pahasoavana, fanamasina no mizara azy. Eo tsika. Fa ny ministera no ny fanompona tsy fanamasina no mizara azy fa Jesosy no manome azy. Manolotra ny ministera Jesosy. Zay mahatonga ny Paul rehefa ho atao apôstôly dia tsy maintsy niona tamin'i Jesosy. Ary ny asa mameno ny fepetra mahafeno ny fiasan'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny olona. Ny Efesianina jerentsika vetivety. Efesianina 4:4. Ny 9:10 ka hatramin'ny 9:1. Zay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambony lanitra rehetra ameno ny zavatra rehetra. Manondro an'izy io? Iza ny tondrony ao? Jesosy. Ary iza le izy io? Jesosy. Nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evangelista, ary ny sasany ho mpiandry, ny sasany ho mpampianatra. Ho amin'inona ny tanjona? Atateraka ny olo-masina. Dikan'izay le hoe atateraka ny olo-masina ho amin'ny asa fanompona amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'ny Kristy. Ny fanomezam-pahasoavana raisitsika avy amin'ny fanahy masina, rehefa nateraka indray tsika, rehefa niraisy ny fanahy masina tao amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny fanomezam-pahasoavana zany io le fanomezam-pahasoavana maro samihafa, zarazarain'ny fanahy masina ho samihafa ho an'ny olona zay nateraka indray nino an' Jesosy. Fa rehefa miresaka momba ny fanomponana ministera kosa, Jesosy Kristy manome sy manendry ny ministera. Zay le hoe fanomezam-pahasoavana amin'ny Korintiana 2:12, ny asa fanompona ao amin'ny Efesianina 4:4. Ny fanomezam-pahasoavana dia avy amin'ny fanahy masina ao anatinao, fa ny fanompona kosa dia no manaiky ho fanomezana avy amin'ny Jesosy. Olona no atsangan'Andriamanitra ho mpanompo. Olona ny tendreny Jesosy sy nomeny ministera. Ary ny antony nanangana ny olona dia omany no fanomezana ho an'ny olona. Ny fanomezam-pahasoavana avy ao amin'i Jesosy raisina ao anatinao. Fa ny fanomezana ministera olona atsangan'Andriamanitra ho ministra nomeny ho an'ny fiangonana. Eo amin'izay no mahasamy hafa ny zavatra misy, satria nareo mametram-panontaniana. Dia zao ny fanontaniana petrakareo, inona moa pastera ny mahasamy hafa zany ny olony hoe miaina ao anaty fanomezam-pahasoavana sy ny olona zay natsangan'Andriamanitra ho mpanompon'Andriamanitra ny rahana. Dia betsaka aminareo mpanompon'Andriamanitra manontany amin'ny fampianaranao ohatra manamaivana ny toerana ny mpanompon'Andriamanitra. Mampanetry tena mpanompon'Andriamanitra ny fampianarana fa tsy manamaivana. Fa fantatry tsara zay zavatra zaraiko, mamela ny eloko, fa fantatry zay ataoko. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Eto any amalen'le izy androany ho amin'ny fiombonana mampiomana antsika fiangonana ho akarina. Ny fanomezam-pahasoavana dia avy amin'ny fanahy masina ao anatinao, fa ny fanompona kosa dia nao manaiky ny fanomezana atao hoe
fanomponana ministera avy amin'i Jesosy Kristy. Ny fanomezam-pahasoavana dia ao anatin'ny olona, fa ny fanompona kosa dia eo amin'ny olona. Ministera eo amin'ny olona, fa ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny olona. Ny fanomezam-pahasoavana dia antsoina amin'ny teny grika hoe karisma, zany hoe raisina avy amin'i Jesosy fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no ndraisana an'ilay izy. Fa ny fanompona kosa dia olona no raisinao avy amin'i Jesosy, ny rahany hanao asa fanompona ho anao. Ny olona mandray fanomezam-pahasoavana dia mizara hafatra sy fahaizavanao avy amin'Andriamanitra. Fa mpanompon'Andriamanitra kosa rehefa tena mijoro tsara eo amin'ilay zavatra ilan'Andriamanitra azy sy ny ministera an'ran'Andriamanitra azy, dia tsy hoe mitondra hafatra fa mifijoroany eo amin'ny toerana anankiray dia ohatry ny hafatra zany rehefa feno ny fisian'Andriamanitra ao aminy. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza, nareo izy dia pistily velona, tsy nisoratana tamin'ny ranomainty fa mivady fisakiny fo. Halleloja! Ao amin'ny fo maneho an'Andriamanitra hita maso. Ary eo le mahasamihafa, eo raha vao tsy mitandrina, eo mahatonga n'le mpanompo izay feno Andriamanitra raha tsy mitandrina dia kitiany devoly kely fotsiny amin'ny fitiavam-boninahitra dia mety hangalatra ny voninahitr'Andriamanitra ny eo ny tenany anakona ny fisian'Andriamanitra. Io le problème. Satria tsy le mpanompon'Andriamanitra fa ny fiasa maherin'le fanompony maneho an'Andriamanitra. Ny mpanompona ny ministra dia maneho an' Jesosy amin'ny toe-po aloha sy ny toe-panahy sy ny vokatry ny fanahy. Tsy azo antsoina hoe mpanompon'ny Kristy isika raha karazan'olona mila sitraka amin'ny olona amin'ny zavatra mpanovina antsika. Fa fao ao anatin'ny sainao zany raha mbola ianao le olona isaky ny hanao zavatra dia mila kasitrahana aloha vao manao zavatra. Mitady considération ao anatina ministera. Tsy zany le izy olona va nilako fitisan'Andriamanitra sa mila sitraka amin'ny olona mazava zany. Raha mila sitraka amin'ny olona tsy mpanompony Jesosy ahako. Efa mpanompony Jesosy marina aloha ve zany sika, satria ny ministera dia fametrahana amin'ny fanompona ampitodika ny olona ahita an'Andriamanitra, fa tsy ampitodika ny olona hifankahita amin'ny olona ny rahana. Fa zao fahendrena ny mandray izay ny rahan'Andriamanitra tahaky ny mandray an'Andriamanitra. Sarotra le zavatra kely anekdoty kely ohatra n'iny ao anatina ministera dia mety hanimba zavatra goavana be ohatra n'iny, satria tsy midika zany fahamarinana zany hoe tsy hanaja mpanompon'Andriamanitra ianao. Ty mantsy le point mba tindry zalahy dia mba ho resahako, satria fahamarinana ihany koa le izy saingy tsy tokony natao ifikirana fa mandeha ho azy rehefa mety ny fanomponao. Zany no antony mahasoa ny olona anankiray feno Andriamanitra, satria maneho sy mitondra an'Andriamanitra ao anaty fanompony zany. Fanomezam-pahasoavana dia maneho ny asan'Andriamanitra, fa ny fanompona kosa dia maneho an'Andriamanitra. Averiko, fanomezam-pahasoavana dia maneho ny asan'Andriamanitra, fa ny fanompona kosa dia maneho an'Andriamanitra. Ireo le mahasamy hafa n'le izy. Dia misy fotoana very ny fanompon'le mpanompo, le ministra, tsy ohatsony le ministera tsy hitan'Andriamanitra, satria nitoko tamin'ny fanomezam-pahasoavana izy fa tsy nijoro tamin'ny fanompony anahafany an'Andriamanitra. Ny alalan'i Jesosy ianao dia ny fanomponao fa tsy ny asa fanomponao. Ianao manaiky hijoro ahitana taratra ny fisiny amin'ny toe-panahy sy toe-po no alalany ianao, fa aza miafina ao ambadiky le fanomezam-pahasoavana anehoana ny asa fanomponao namarinina tamin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana. Rehefa mifankahita amin'Andriamanitra ao anaty fanompona ny olona anankiray dia misitraka fanotronana. Rehefa mahita an'Andriamanitra miasa ny olona anankiray dia misitraka fanosorana. Ny asa fanompona aktiveny fanahy masina na onction, ampahalalany ianao ny zavatra tokony hovaina dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny fanompona
rehefa tena maneho an'Andriamanitra dia mahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra, tonga fanontonana miasa izy teanao. Dia zay mahatonga an'le vokatra. Zany izy fotoana ohatr' zany tao anatina demoniaka nisy olona vondevoly dia le mamely totondo ireny. Dia ny olona rehetra nitsoaka daholo dia Jesosy niteny andana antony. Dia zany natambatra tamin'izay. Dia rehefa tonga teo namely totondo marivorivo be mihitsy le demoniaka sady matanjaka be. Fa teo dia nanoatra zao ny tany way satria nisy protection. Ka misy zany ny antibal invisible. Misy zany rehefa hotronony ianao, tsy valimbavako le izy fa fanotronona le izy, satria nanaika ny ijoro teo amin'le fanompona fa tsy nanao le fanompona ho asako. Hotronony ianao satria eto hitanareo Isaia mpaminany ny teny ndretsy zasy zay zazany menan'i Jehovah ho famantarana ho an'i Israely zay. Le olona mihitsy ny lasa famantarana rehefa mety amin'Andriamanitra ny fijoroana eo am-panompona. Iny nefa tsy akafizinao satria tsy ianao iny fa Andriamanitra miseho amin'ny alalanao. Zay zany le tiako ampahafantarana tsara Andriamanitra. Eo le fitaka tena hoavy Jesosy dia mila somary domdomina tsara daholo hiverina ndakazerina ny rehetra. Tsy ianao iny miseho iny fa na ianao raha misy fotoana fanina aza me tsara velatsy fa za aloha ohatra zany misy zavatra tsy aposiko be dia be dia aloha mitsotro ohatra zao. Toy izay rehefa miseho le vokatra dia anao miseho superman efa namposiko iny fa ny atiako iny hoe ositra ositra iny aza masosotra. Tsisy hidiranao iny fa misy fotoana anao mandeha za zao gaga kopo mamely le devoly dia tsisy. Dia misy fotoana koa zazalahy anankiray niazakazaka tany ambanivohitra nitsoaka satria nesorina ny chaîne tamin'ny tanany tany amin'ny faritra tamatavy ambanivohitra tany niazakazaka dia andeha teo izy ny olona rehetra tamin'izany zany za koa moa zany talohana pasteur na mpiandry dia ao anatin'ny akanjo dia le misetrasetra be amin'le mbola tsy dia tena ampifahalalana tsara tamin'izany fa mitombo fahendrena zao moa akaiky Jesosy dia vao mahay tena mitandrina kokoa. Amen. Dia tamin'izany mbola tsisy an'izany fa avy any tonga dia hoe vao ny Jesosy ao anaty baiboly tsisy hoe olona ngatra be ohatra hoe vao fatorana io mijaly olona io be finoana be zany vana le fatorana io aneka mamono. Dia io rehefa mitsoaka dia mitady hamono tena dia le fianakaviana zany mahatonga azy mamatotra tsy tiany hamono tena hitety tena le zanany fa ny tena zany avy any dia ohatrany namitsapitsaka zay koa moa le demoniaka. Dia avy any zany tena tonga dia vao raka vao vana avy any ny fanenjehany eran'ny tanàna amin'izay lasa nitsoaka dia eritreretra za miaraka amin'ny baiboly sy akanjo masina zao lasa tsy maintsy naraka orinany. Dia any amin'le toerana misy antsana hitanareo ohatra ny kaskady reny eo amoron'le kaskady ngarainy tena ozy a Jesosy tena tsy hitako izay natao. Dia tsaroako le iram-bobo hoe fa tsy anika mikery na fatanjahana atao vikely ny boboly tsy amikery na mipatanjahana tsy amikery na amitanjaka fa mifanaiko hoy ny teninao zay manana ny fanahy no tao hoe zanaka tsy aitsony ao fanao tanteraka. Teo avy tonga saina Jesosy za sady tsy mahay milomano tala mivoaka teto ny secret za sady tsy mahay milomano inona no ataoko izy tsotsoroka be any amin'le antsana tena ho tao anatin'ny saiko zany migadrela tena zany ny tany andohako aloha tena hoe tsoroko zany le zavatra nitranga za amin'io amin'ny akanjo masina baiboly eny an-tanana fivoriana tapaka ny adalana ndositra tena tsy teo amin'ny toerako nareo fa ny aty nandohalika sisany nataoko Jesosy teo pikipina sady nandohalika fonjeo ako tena no ianao no natongananao an'iny fa tena tiako afaka ty tovolahy ty tena setra za eo pikipina
za mifosokatra ohatro izy eo akaikoko bazonareo ve zany hoe niala tary zany izy fa nanatona taty za sady tsy nandeha teny amin'ny amoron'le toerana sy le antsana manakasisiny tety mody izy teka zany tsangana ohatr' zao dia izy tsy nanina ntsony fa tonga teteo akaiko zany olony zany a ngamba mitsangana ianao rahalahy i rahalahy mitsangana ohatrohatr' zao ny angezany azonareo ngambany hoe ohatrohatr' zao tena ohatr' zao mihitsy ny petrara toko misaotra indrindra fa izy a somary lavalava volomborona zay dia reko ny fanamasina ny teny tato anatoko ataovy batisa izy fefa nafahako tsisy fandroana devoly dia inona ny zavatra nitranga tadidinareo angamba izay vavolombelona zay fa zay joroko foana isaky mandeha nasain'i Jesosy ny raisiko tamin'ny volony izy ny lebronina be iny dia nataony ohatr' zao tao anaty rano zany dia mibata miainga izy tao anatin'ilay izy nibataina dia zakako tanan'ila zany hoe samsona zany tamin'io fotoana io dia vita batisa izy miverina nody zay tomany daholo ny olona zay no niteraka fandraisan-dahatra teo amin'ilay tanàna bazonao fe zany fa za tsy afaka ny zesta fa za nangovotra tomany tonga tao amin'ilay toerana tena reko mihitsy ny hoe ambivotra ny aiko dia ny olona tsy nahita n'leso ny olona zany tonga dia tena velona Jesosy eny fa ianao le teo amoron-drano sy ny lalovanao teo tsisy mahalala zay mahasamy hafa n'le hoe mampiasa fahasoavana ianao sy mamaly le fanimpona ny antsonanao tsy ho vavolombelona aminareo a eto Andriamanitra androany maraina fa ny fanimpoko niona tamin'i Jesosy niona tamin'i Jesosy nandraisako ny fanimpoko tsy hoe olo tsy afaka mirearea hoe olon'ny fahasoavana makaiza fisaky miezaka hampiasa osotra dia mahasosotra foana ny résultat fa rehefa manaiky hotarianao amin'ilay fanimpona asistena dia mahita mirakla mihoatra noho ny finoko foana miaraka aminy alleloia ny osotra ampiasaina mifanaraka amin'ny zavatra ilana azy fa ny fanotronana Andriamanitra mampiasa ny heriny sy ny fahefany mihoatra noho izay anatenana azy amin'ny osotra finoana ao amin'ny teny no ampiasaina fa mifanotronana to hoe mpanahy araka an'Andriamanitra sy fijoroana no ampiasain'Andriamanitra zao anefa tsy voatery hoe olomba osotra dia fatany amin'ny fotoana iverenany fa ianao efa voaosotra na tsy miteny hoe ampiasa osotra aza satria ny fanan'Andriamanitra ao anatinao mampialala anao ny marina dia vokatry ny fanosorana fiasan'ny fanahany fa sarobidy kokoa ny fiainanao ny fanotronany satria ny marina ny fanatriany mahafantatra anao no ampakatra anao fa tsy ny fanekenao ampiasainy anova zavatra eto ambonin'ny tany satria ny eto dia eto ihany any an-danitra tsisy osotra ilaina ampiasaina ampahiratra jamba fa tsisy jambantsony ihany any an-danitra tsisy malemy ao an-tanjahana fa tsisy eto daholo na faminanina na teny tsy fantatra no mitovy amin'ny vola ny arena ny prosperité sy ny rehetrarehetra tao tany daholo ihany zany rehetrarehetra zany noho izany aza velo zany no antony iarahanao amin'Andriamanitra fa ampiantona anao zany amin'ny fotoana iverenana na zany no ifikiranao ilainy zany ary miasa ho azy rehefa mety amin'Andriamanitra ianao fiangonanao mifo azy efa tonga mamantonalina iverina mipapakatra meko ohatra ianao ny faminanina ny fanasitranana dia olona dia fahasoavana ampiasain'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay natsangan'Andriamanitra ao amina ministera ny fiangonana rehetra afaka manana fanomezam-pahasoavana fa ministera dia natokana mihitsy ilay olona ho amin'izay endriky tarafan'Andriamanitra azy sy ilan'Andriamanitra azy ho fanomezana zay no mahatonga ny Isaia toko 8:20 ndreto zasy zao zaza nomen'Andriamanitra ao izy Isaia
dia famantarana sy fahagagana ho an'ny Israely zay. Rehefa mifanamasina ny miasa maneho fanomezana dia amin'ny vanim-potoana na amin'ny fotoana, zany hoe zavatra mandalo. Ny fanomezana zany mandalo. Fa ny hoe mpanompon'Andriamanitra sy ministera kosa dia voatokana mihitsy ianao ho fanomezana avy amin'Andriamanitra. Zay ny mahasarotiny an'Andriamanitra ny amin'ny fijoroanao. Satria voahiraka ianao amin'ny antony manokana dia mila manaja an'Andriamanitra ianao anatin'izay satria ianao le fanomezana. Mahafantatra hoe efa sarobidy amin'i Jesosy ianao. Tovy amen. Zany hoe le fiainany mihitsy lasa hitarafana azy le fahasoavana nomen'Andriamanitra azy. Zay le mpanompo satria izy mihitsy natsangan'Andriamanitra ho amin'ny antom-pisian'Andriamanitra ilany azy. Ianao zao na tianao na tsy tianao, rehefa mahita anao zao ohatra ny hoe bodikely na very na pasteur Njiva ny mira na ny Lioanjoda mira ao amin'ny zanaky Lioanjoda kory dia henonao mihitsy zany hoe fa maninona ary ny fioko tsotra ianao nefa metra tanana efa maraina mandraparivan'ny andro mitratra anao. Dia ndray tena manao ndray feondry zareo ndray rehefa manao ndira fa mbola mivalana ihany na ianao ary mahafantatra hoe tena tsisy mihitsy zany. Zany hoe manarakaraka efeny fotsiny sisy ianao dia zay dia soran'Andriamanitra aloha vita hatramin'ny farany le hira. Halleloja, satria tsy zay ianao zay. Kanefa ry zareo tsy mila misarotra na vao mifomaraina zany izy ka tele le vao manao hoe ianao zany amin'io ariva manomboka manoaka ianao dia tsy mba manginy e. Fa raha vao ry zareo manoaka averina le teo. Hitanao le mahasamihafa lesy le olona mihitsy le izy. Ministera olona natao fanomezana. Fa ny fahasoavana fanomezana ara-panavy amin'ny fanahy raisiny avy eo amin'i Jesosy ao anatin'ny olona. Ao anatin'ny olona ny fanomezam-pahasoavana fa eo amin'ny olona ny fanompoana. Satria olona natao fanomezana. Zay mahatonga an'Andriamanitra mifantoka amin'ny olona fa tsy mifantoka amin'ny fahasoavana. Amarana amin'izay ako. Satria olona nanaova amin'ny fanekena fa tsy le fanomezana. Olona nanaova ny fanekena fa tsy ilay fanomezana. Kristianina rehetra dia afaka ny mandray fanomezam-pahasoavana. Fa ny ministera kosa dia efa azo melohany natao amboaka ny olona. Awa. Ny ministera tsy hoe rehefa nandray an'i Jesosy ianao vao nandray azy. Fa ny ministera mbola tsy tao an-kibon'ny neny ianao nefa nandray azy. Meloha ny vadinao sy ny tokantranonao sy ny asanao sy ianao nanompo nandray an'i Jesosy ministera. Fa mbola tsy nitorotorona tao an-kibon'ny neny ianao nefa fantatro. Misaotra an'Andriamanitra hozy izy Paoly izay nanokana hatrany an-kibon'ny neny maman. Meloha ny voako ny fidy ahy izy. Ny fifidianana ianao talohany natao an-kibon'ny neny ianao. Fa ndao rehefa nandray an'i Jesosy ianao vao mandray azy. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra ny resaka tamin'ny olona melohany nanomezany fanomeza. Aza mifikitra amin'ny fanomezana fa mifikira amin'Andriamanitra mpanome. Satria raha tsy mitandrina ianao amin'ny fotoana tsy ahalalany ianao satria niova tamin'izay ny fanarahany taminao melohan'ny fotoana tao an-kibon'ny neny ianao ny zavatra ataonao. Dia ny fiafarany lasa manamary tena amin'ny zavatra nataonao amin'izay ianao sy nampanaoviny ianao satria tsy nijoro tamin'ilay antom-pisiana ny ilany ianao anompo azy. Ianao aloha vao ny rehetra mpanaoviny ianao. Hoy izy pasteur Rado zay indray latsinainy mahafinaritra anahy. Dia Sabotsy dia milaza hoe zao olona miforoniko azy zao. Diga appartenance aloha. Zay vao adoration. Zany manaraka anareo e. Autorité-nareo sy teatarana mafy an'Andriamanitra. Any Jesosy aloha vao nomeny fanomezam-pahasoavana. Zay no mahatonga azy tsy tiany ianao hialika ao ambadiky ny fampiasana anao fa tiany ho fantatra ianao amin'ilay mpanompo mijoro amin'ny sitrapony. Awa. Afaka mandray daony kristianina rehetra fa ny ministera nataon'Andriamanitra meloha
natao amboaka ny olona anankiray. Dia zany natonga azy nanao hoe jerinareo ne rehefa maniraka anao izy dia zay mandray anareo dia mandray ahy, ary zay mandray ahy dia mandray zay naniraka. Ny hoe tsy finoanao fametranao ny olona anankiray tsy eo amin'ny toeran'i Jesosy dia tsy midika hoe tsy hanaja azy ianao. Zao raha tezitra amin'izany nareo, roa vito ny Mateo 7, ny 9:50 sy ny Jaona 7:20 ny 9:20. Zao kehitriny zao tonga dia gomay be mihitsy satria tsy tianao le izy. Mateo 7, 9:50, zay mandray anareo dia mandray ahy, ary zay mandray ahy dia mandray zay naniraka. Ary ny Jaona 7:20 ny 9:20, ny teny Jesosy amin'ny Jaona 7:20 ny 9:20, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mandray zay irahako dia mandray ahy, ary zay mandray ahy dia mandray zay naniraka. Resaka fanajana sy fandraisana le izy hatreo, fa tsy hoe Andriamanitra koa le mpanompon'Andriamanitra raisina tahaka ny mandray an'i Jesosy. Midika aza fangaro Jesosy sy le mpanompon'Andriamanitra, fa aoka ianao ahita ny Jesosy eo ampandraisana le mpanompon'Andriamanitra. Zay le tiany Jesosy ho tenenina. Mazava tsara saingany an-tanan'izay mandray, zay nipetrahan'le hoe fifanajana eo amin'ny olon'Andriamanitra. Satria olona ny toeran'Andriamanitra sy naovan'Andriamanitra fanekena fa tsy fanomezam-pahasoavana. Zany no antony tsy nametrahan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana avy aminy ho marika atateraka sy afen'ny fepetra mpampakarana anao, tsy ny ho ampiasainy aloha no mamaky azy, fa ny hijoronao eo amin'ny fanompona anajana ho azy amin'ny fonao manontolo. Satria matoa ny olona mahita ny Kristy amin'ny alalanao, fiainanao maneho an'i Kristy aloha, fa eritreretany hoe za zany nirana ao anatin'le ministera dia manao abus de pouvoir, ampiamboniko amin'le fanirahana, dia io no ampiasaiko ho verset biblique isehoko akako ny toeran'i Kristy eo amin'ny fiainan'ny olona, andraisako ny toeran'i Kristy, satria tonga dia tena hoe raha era-panahy amin'izay. Raha era-panahy, dikan'ity raha era-panahy ty manko efa lasa lavitra be amin'izao. Manao maimisy ny fiainan'ny olona amin'izay. Rehefa raha era-panahy zany dia miditra hatrany amin'ny vie privén'le olona. Dia le olona amin'izay fotoan'izay tsy mahafantatra ninina intsony, tsy afaka hivavaka any amin'Andriamanitra intsony, fa mbola tsy niteneniko ny raiko ara-panahy zany. Raiko ara-panahy zany. Fa maninona ny manana fifikirana sy fiainana miankina amin'ny olona ohatrany ianao raha tokony hiombona amin'Andriamanitra. Ny ampanahy raha ihany ny rainao dia ny raintsika izay ny an-danitra. Dia lazain'i Jesosy. Fa raim-pinoana ny misy, satria tamin'ny teny no niterahana antsika. Ka raha ohatra zao tsy mitoro ny tenin'Andriamanitra intsony fa mino Andriamanikafa, fa tsy hitrangy zany mandrakizay ary tsisy eo mihitsy fa za dia Jesosy isy tatramin'ny farany, ary kristianina hatrany amin'ny tsinay maintoko, ary miombona amin'ny Kristy sy manondro azy ho ivo mandrakizay, ary mijoro sy aneo aminareo fa tokana mipapakatra, tokana amin'ny fiainana, ny anondro azy ny antony natongavako eto, ary ny ampiombonanao aminy azahoanao antoka fa na amin'ny 12 alina ianao, na amin'ny 2 maraina, na amin'ny 3 mivavaka aminy dia miaino anao izy. Jesosy Kristy ny ilainao, ary izy rery no andrasantsika rehetra manomboka amiko ary Alleluia! Fa eto tiako anairana anao fotsiny, fa nisan'ny mari-pakasitrahana raha misy mandray mpanompo, satria mpanompo izy dia indray valim-pitimy mpanompo. Le fandraisana ao anatin'ny fo mampanompon'Andriamanitra. Dia isika samy sika anie mpanompon'i Jesosy daholo, fanaja, mifankatia, fanesoa. Amen. Fa tsisy ohatran'i Jesosy zany tsika narera fa samy miandry azy daholo. Fa tsy rehefa tonga any amin'ny raha manololanitra dia prezenteko tsirairay avy nareo, ianina amin'izay ty ianina, any tsisy an'izany. Raha zany zavatra mitranga dia lasa daholo aloha nareo vao mandeha ako, satria zany hiprezentenareo amin'izay rehefa tonga. Fa matoa tsy zay zavatra mitranga, misy olona lasa aloha. Dia ho aiza ianao zany? Lasa ny raiko ara-panahy. Ny ray ara-panahy, le sady tsy mety maty ny eo amin'ny fiainanao mandrakariva, présent fotoana rehetra, tsy miova mandrakizay. Jesosy no anarany. Raha mivaralila ny zavatra toriko fa tsy mampiorona ny finoanao amin'i Jesosy Kristy, dia tsy niteraka anao ampinoana zany, fa ampinanao zavatra hafa. Noho izany mivana amin'Andriamanitra,
ataovy zay raisana aminy eo misehitry ny fanajana aza mataotry ny tsy ho ajaina rehefa mendrika ny fijoroana. Marodefim-panehoana mampitoetra fanajana ny fitoeranao mitoeran'ny olona nomen'Andriamanitra fanompoana dia manaiky anetry tena sy velona ho an'ny hafa ny fisianao. Rehefa izay ny zavatra mitranga tsy mila mitomany ianao vao tahiana, tsy mila mitaraina be ianao vao misy mahatsiaro fa Andriamanitra afaka hamango ny fony izay tokony ho vanginy raha misy ny ilana an'izany. Fa raha mbola hitan'Andriamanitra hoe tsy ilaina koa izany, tsy maninona ary tsy tokony hampiovanao na amin'iza na amin'iza, satria tsy ho amin'izany ny antom-pisianao. Ianao tsy manompo mba ho velona fa velona ianao mba hanompo. Tsangana amin'ny toerana misy ianao. Raha io miandaran'i Jesosy, ministera dia nomenao ho fahatanterahany fiangonana. Nanendrolona ianao ary izay tsy raha avy izao dia afaka ny ho tonga mpanompo iranao any amin'ny sehatra asa maro samihafa ny ranao anay. Ataovy tafapetraka mandrakariva ao am-ponay ny fahitana ny fanomponay hijoro amin'ny antom-pisiany ilanao. Tsy araraka anay eny an-dalana fa tonga anay ho mpanompo anome voninahitra anao amin'ny asanay rehetra, amin'ny ataonay rehetra, amin'izay anirahanao anay rehetra. Androany raiko amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny fonay manontolo ny ankasitrahanay ianao sy anomezanay voninahitra anao. Izany no afatra ampiomanana ny fonay amin'ny fotoam-piverenanao apakatra anay. Efa tena akaiky loatra izany fotoana izany. Dia zay velo hovariana amin'ny zavatra kipitsipitsony aty ivelany izay, na hitady voninahitra, hitady aja, taimboraka daholo izany rehetrarehetra izany Andriamanitra. Fa tsy misy afa-tsy Kristy. Kristy fiainanay, Kristy fahavelomanay, Kristy fahafenonay, Kristy fahatsaranay, Kristy fiainanay. Fantatro fa tsy nantsona hanolotra ny fiainako ho anao satria tsisy ninninina raisinao avy ety amiko, fa nantsona handray ny fiainanao satria ny tena fiainana dia avy aminao. Sokaferan'ny fony izay rehetra tonga eto androany, anapatsapana sy fahatserovana ao anaty fiombonana, fa tonga ianao hanovanay ao anaty, hanahaka anao, hanomana anay ho amin'ny fotoana hanovananay ety ivelany ho tahaka anao. Matsiaro izay ny zavatra rehetra izay nataonao sy ny aretanao teo amin'ny azo fijaliana 2 arivo taona lasa tamin'ny diakapika izay namakina ny nofinao ho fanasitranana anay. Fandatsarana ny ranao ho famonjena amin'ny fianam-pananay ny famelan-keloka. Adininao ny fahadisoanay rehefa tonga izay ka nakeo atongotra nahita ny lehibe ny fitiavanao anay. Ndre fa fony mbola mpanoty izay dia efa maty hamonjenay ianao. Ndre ny asarabidy ny fitiavanao tsy hoe izay ny mila mendrika sy tanteraka voankasitrahanao sy ny tiavinao, fa ny fitiavanao efa mipetraka mialohan'ny fotoana ny hodinanay akory aza. Ary izany ny antony mahatonga anay tsy misalasala satria velarinao tamin'ny fahasoavana ny fahafahanay iaina ao anaty tsy fanamelohan-tena satria tonga ianao tsy hanameloka anay fa tonga ianao mandrakandroany hamonjy anay sy hamela heloka anay. Tsy ataonay fiainana daladala nefa izany amin'izao akapoky ny fiverenanao izao, fa raisiny ho tombotsoa hanakekezanay anao bebe kokoa, hitandremanay sy hambenanay iananay amin'ny sitraponao. Sokafo fonao dia kipio masonao. Miresa amin'ny rainao androany, misora azy ny amin'izany teny izany, amin'izany fahamarinana izany. Aza manao anganongano hoe miaina ao anatin'ny fandraisana iombona amin'Andriamanitra ho amin'ny tanjony eto an-tany ihany. Sokafo fonao tena iray ao anatin'izao vanim-potoana mamantonalina lalovan'izao tontolo zao. Tadio fa zavatra natomboka rehetra dia misy fifarany daholo. Ny endrika sy bika mandalo,
mandalo fotsiny 10 taona dia miovy taresibika io aza mifikitra amin'io hoe manantena sy miantehitra fa ianao belle beau dia zany ny anaovanao ny hafa tsinitsinina aza miantehitra amin'ny fananana sy ny vola sy ny arena fa tsy zany ny fiainana tobaka be io androany mety tsy misy tampoka raha-pitso zavatra ray fotsiny miova ao anatin'ny olona manam-pahaizana mipika izy very daholo ny fianarana nandritra ny 4 taona tsy zavatry ny tany mahatonga atsika anantony eto androany fa raha ny amin'izany afaka azo ny jentilisa tsy misy Andriamanitra ny zavatra rehetra ilainy eto ambonin'ny tany ho anao zanak'Andriamanitra sokafo masom-panahinao fa lavitra sy mihoatra no zao tontolo zao ny anatenantsika n'Andriamanitra re olona mila manapahatsapanatsika fa tsy olona iainy eto mandrakizay fa olon-kandalo ary eo nampapakatra sy ho aminy mandrakizay hovay ny toe-po sy ny toe-panahy manana fanetretena miaina amin'ny fahamarinana tsoroa amin'ny fahamasinana matahorana Andriamanitra miambena fa ny fotoana ampakarana anao dia kaiky ny fotoana vonino anao dia anao Jesosy mahita n'Andriamanitra androany tsy tonga nameloka fa tonga mindra fo mba hakipiony masonao hoe sainy zao anateritreritra io Jesosy manatrika anao dia rehefa manatrika anao izy dia dinieny ianao hatra ny etapin-dokatra ny paladie anao jereo ny masony mijery anao dia zao nitany raha vao mahita ny nenina izy ao anatin'ny fo raha vao mahita izy hoe Jesosy tsy ataoko verimaina ny diakaboka ny retanao tsy ataoko verimaina ny olona mety manadino afa ianao ny farafana tenako sotra ny amin'ny fitiavanao sotra ny amin'ny famindraponao ny amiko sotra fa tamin'ilay fotoana anankiray iny efa saiko maty afa teo ianao namonjy sotra tamin'ilay fotoana anankiray iny koa tsy voatery ny sitrapoko no nataonao fa ianao nandahatra amin'ny fiainako dia tamin'ny fotoana tena napety ihany na malinao tamin'ilay zavatra netretiko fa tokony ho amin'ny fotoana konao malinao Jesosy atoloron'ny tenanao sy ny fonao dia mindresa aminy dia manantona anao dia manantona anao tsy andrarak'ilo mbiandoha ny fanompona zay nakininao tamiko voninany ijoro hiomana ho amin'ny fotoam-pampakarana manomboka androany ary marika izany dia zao firaisako aminao zao firaisako aminao zao ho fahatserovana fa hiompi-piainana aminao ary ianao no anapaka ny momba manontolo sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarinao ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka mifanahany Jesosy tombo tamin'ny alina zay namadiana azy dia nandray ny mofo rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia izy tia ny tenako izay vakina ho anareo so natao voafahatserovana misora azy sotra Jesosy ny fiaretanao sotra Jesosy ny famindraponao sotra Jesosy ny mifanafanao sotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famonjenao tahaka izany koa ny kapoaka o Jesosy tompo ty ilay rano fanekena vaovao zay nalatsako anareo fa mialana ny fahotanareo zao ka nao vinanao vinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesany Jesosy mandra-piara ndao hisotra azy amin'ny fotsika manontolo misotra tamin'ny raha sarobidy Jesosy halleloja velona velona ianao satria ozy ianao hoe velona koa ianao dia velona zay fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka Jesosy makasitraka Jesosy makasitraka Jesosy tanteraka amin'ny fanafana tanteraka amin'ny fanasitrana tanteraka ny famonjena amin'ny fiombonana amiko o Jesosy teny amiko Andriamanitra fa misy fivitosana miala indray
misy fiftosana miala eto ary be dia be ilay izy any amin'ny olona valo any Andriamanitra valo nafan'Andriamanitra tamin'ny fifitosana androany maraina vao niditra ho ny rahan'i Jesosy dia tsy ohatsony ilay fifitosana misy fifitosana tsy maintsy tarafana aloha vao hita fa misy fifitosana eny ivelany koa ny esorin'Andriamanitra. Halleluja halleluja. Zao nefa ny fiasan'Andriamanitra misy eo ny eo dia misy ataon'Andriamanitra mbola tarafina aloha vao hitanao. Fa raha eto ianao hoe olona mandray misy fifitosana tany amin'ny elika na tany amin'izay faritra ny vatanao tany tsapanao zao tsapaolo izy dia hoe fa tsy eo mba atsangana fa tena miasista kely Jesosy nisy olona sitrany tamin'ny fifitosana androany atsangana ny tananao aza menatra le olona nisy fifitosana wow ray roa telo efatra mba makanisa hoe telo makanisa telo fa mba tiana eo reny vavolombelona vetivety mazoa toerana vetivety makanisa telo vetivety ho confirme kely fotsiny koa le izy na eto tsy manenina aloha ety tsy manenina makanisa ety aloha misy anankiray koa tany ariana tany makanisa ety aloha fa tsy manenina ia ina zavatra nisy teto nisy mivoto kely teto ny tsapaiko le izy dia tsy henoko eto tsony tsy hitako eto tsony voninahitra ho an'i Jesosy valonareo zany fa le ambony rehetra koa mijova vavolombelona fa tsy mitsotsoka Nasi mo listo? Tatiraka ang fanasitranan ng ninaran Jesus. Ninadray tsy haiko namonina inona fa ohatrany eto ilay izy dia narary bianahitra ny maly zany ilay izy tena nitraika tany amin'ny lohako izy dia androany maraina ilay izy hitako hoe nenivoto kely izay dia nitsapaiko nefa teo dia izao dia lasa fisaka be tsy maheno an'ilay voto Androany Jesosy. Tateraka ny fanasitrana ny pasteur amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andray tato amin'nonoko tato nohatra ny efa manaintaina efa herintaona mahery izay dia tsapaiko ilay izy efa ohatrany efa tena efa afaka ka tena afaka tato. Tateraka ny fanasitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Sy tia tanana mafy an'Andriamanitra. Amen. Ndao tsy kiroso ny filazana avy hatrany sy ny fanatitra dia orin'izay za misy miala mbola vakisika. Alléluia. Ndao tsika mbola hitehaka mafy an'i Jesosy. Za zao teo mivonto be tamin'ny olona mifoko. Tena marina zany fa afaka teo ilay izy. Misy olona tena nasosotra be mihitsy sorana ny tompo fa afaka teo ilay izy. Alléluia. Anatanteraka fanatitra tsika dia ndao ataotsika ampitiavana mpifaliana zany voninahitr'Andriamanitra. Amen. Fampatsahivana kely ho antsika izay analabaka zany rehefa avy eo dia mandroso ety anoloana dia entina mambavaka. Fampatsahivana kely tsy hoe alohan'ny baka dia tena mila an'i Jesosy ianao. Dia rehefa vita ny baka amin'ny alakamisy dia hoe manala azy vita baka. Dia sao tandremy sao dia Jesosy le afaka hoe manala an'i Jesosy vita baka fa misaotra an'i Jesosy vita baka. Rehefa angatahana ilay izy dia isaorana rehefa vita ilay izy. Amen. Amen. Mandroso ety anoloana ianao rehefa avy eo rehefa atsoina. Fotoanan'ny tanora koa rehefa vita izao fotoan'izao dia mbola misy ny fotoanan'ny tanora dia manentana antsika tanora tsirairay avy mba afaky ny hitombo ao amin'ny tompony. Fotoana rehetra atao amin'ny asa fanompoana izay ho hazavaina amintsika. Misy ny fotoam-bavaka sy ny vondrom-bavaka amin'ny faritra maromaro eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha manam-paniriana ianao dia afaka manantona an'ilay mpanompon'Andriamanitra eny amin'ny sisiny ireny aiza ny metimety aiza ny quartier mety misy ianao dia afaka mamonjy an'ireny fotoan'ireny ianao. Ny tena marina ny fotoana izay asain'Andriamanitra ataontsika dia fotoana ahatonga antsika hifoho foana. Fa andro ny torimaso zao mamatona alina araka ny resahan'ny mpanompon'Andriamanitra tia atory foana tsika ara-panahy. Dia reny fotoana izay resahana amintsika reny zany le tsongona ara-panahy anao sao dia matory. Dia na omena kafe ara-panahy ihany koa ianao mba ahatonga anao hifoho. Amen.
vonona amin'izany fa tsika loza tsika meme fotsiny nefa tena important ne zany e. Latsinainy zao tsika manana fotoana misy kafe ara-panahy omena tsika latsinainy talata larobia. Le vao maraina iny zany ianao misotro kafe ara-panahy. Amen. De mifo tsara ianao. De raha vao mitady atory indray ianao de tonga indray ianao talata sy alarobia. Amin'ny fotoana rehetra zay men'ny tompo de ilainao zany mba tsy hampatory ianao. Amen. Latsinainy manokana zao sekolim-pamana olana. Talata sekolim-panasitranana ary ny alarobia sekolin'ny tokantrano sy fanambinan-toetra. Amin'ny fitora ka hatramin'ny 7 ora sasany tena mety be mihitsy le fotoana. De amin'izay ianao midiridiry ara-panahy be mandritry ny andro. Amen. Amen zany sa tsy amen sa te atory foana ianao. De etsy amin'ny super U Analakely etsy ambany etsy amin'ny 2e étage misy an'ireo sekoly ireo maimaim-poana zany sekoly zany eto amin'ny asa fanompoana. De misy koa moa zany mazava ho azy fotoana isaky ny zoma eto an-tranom-pokon'olona Analakely Sabotsy zoma eto amin'ny 4 ora ny Sabotsy amin'ny 7 ora tahaka ny androany. Fotoana miavaka ireo fotoana rehetrarehetra ireo mba tsy ahatonga antsika averina foana atory amin'izao mamantona alina zao. De misy ihany koa ny atao hoe amin'ny ainao manjery zany e. Amin'ny ainao manjery isan-karazany misy amin'ny Start Times atsika misy fandaharanao amin'ny Cool TV, amin'ny Amitié TV, amin'ny radio hvkl-mission 90.8, amin'ny radio Anne Christie 107.6. Misy fotoana foana ireo zay famerenana ny toriteny zay nambara mpanompon'Andriamanitra eto ampitondrain'Andriamanitra mpanompony. Raroty reny fotoana reny. Misy koa amin'ny hvkl-events zay hitanao amin'ny Facebook ho an'ny zay manao Facebook de afaka mamerina ny reny teny reny ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny averimberina ozy izy mahasoa atsika mapety atsika de tadidio zay opportunité men'Andriamanitra atsika tsiraray avy zay. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany de mino fa tsy atory ianao. Amen. Isany tsy te atory. Tsangano ny tanany zay tsy te atory. Tsangano indray ny tanany te atory. Alleluia. Hitan'i Jesosy iny hitan'i Jesosy de kitikitiany foana ianao ampimehezina ianao raha vao te atory. De amin'izay mahita n'Andriamanitra foantsika rehetrarehetra. Amen. Amen. Mandra-pahatonga an'le vakely sisa. De tsy maintsy mampiresaka anareo eto rehefa mbola tsy tonga iny ndao tsika hitsangana. Ndao tsika hisaotra ny tompo. De injiro ety anoloana ny tananao ndao tsika hankalaza n'Andriamanitra amin'izay fa nataony amin'ny fiainantsika. Injiro ara ny tananao de ndao tsika hivavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao zay tompo malala satria ny foazonao zay androany. Mankasitraka anao zay satria tafafo zay ary mahafantatra ny fahamarinana ny teninao. De androany zay manantanteraka ny fanatitra ny fahafolon-karena ny sakrifisy. Porofo velona ihany koa ahafahana mifandray aminao mivantana zany Andriamanitra fa ny tena marina fonay any aminao ny tena ilainao ihany koa. De tahiony tsirairay avy aza vela izy diso anjara ho anao zao rehetrarehetra zao Andriamanitra. De voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny mpanalabaka rehetrarehetra zay mandroso ety anoloana. Alleluia. Mandroso ety aloha zay mpanalabaka. Ohatry ny analabaka kely nareo maka an'io. Fantatreo le baka kely le tsilo kely ohatry misy tandroka kely zay izy any ambanivohitra misy azy. De meny tompo anareo fahendrena. Amen. Ivavaka sika ho an'ny mpanalabaka. Ndao ity tanana mafy be ho an'ny zanatsika. Ho zato isan-jato. Amen. Alleluia. Tamin'ny CPE aloha zany isoran'Andriamanitra fa zato isan-jato. Ny anina zato. Ohatry ny zato isan-jato daholo le teo fa amin'ny tindray mitoraka ity tsy hoe roa ihany fa tsy maintsy misy ny fanoteliny. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy injiro aty aloha ny tanantsika rehetra raha eo. Reto ny Daniel sy Daniela hiatrika fanadinana manana fahatsolotsaina sy fahendrena avy aminao. Mangataka fanamasina tsisy anankiray amindreo ka ho tavely zany. Afa-panadinana daholo zazy reo amin'ny anaran'i Jesosy. De oka ny voninahitra hoe seho amindreo tanoranao reo
Ampahomby azy amin'ny zavatra rehetra izay hatrehany, indrindra amin'ny atrom-panadinana izay ho ataony dia ny baccalauréat zany. Tsofina rano nareo fa ohatran'ny sadraka sy pesakasabedina gosy Daniel tao amin'ny lapan'ny Nebokadnezara, mbola nampitombo avoloeny ny sainy sy ny fahendreny mihoatra noho ny olona rehetra tao amin'ny lapa sy ny mpanolontsaina rehetra. Men'Andriamanitra nareo zany esprit d'excellence avy amin'ny fanamasina zany. Ampatsilo sainanareo vao tonga amin'ny fanadinana dia tsy misy raha miketrona, fa tonga dia mitsika hoe tena anahy ianao androany. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tanteraka afaka soma tsara nareo. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandalo aty daholo ohatrao dia amizay tivety raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Fiasa ny fanan'Andriamanitra sy ny fahendreny. Confirmena amin'ny fametra-tanana fotsiny fa tsy hoe avy aty amiko le izy avy amin'ny Jesosy lefa confirmena fotsiny mifampaherezana amin'ny fametrahana ny tanana dia manaitra nareo fotsiny amin'ny fametrahako ny tanako ny amin'ny fanomezam-pahasoavana izay napetraka Andriamanitra ao anatinareo, ny tonga nareo ahomby ao anatin'izany dia miverena miaraka amin'ny fijoana vavolombelona tia tanana mafy eo an Jesosy. Avoafany amin'ny lanitra ny tanantsika dia ataontsika isotran'Andriamanitra mifotsika manontolo angatakatsika amin'ny fanamasina androany hiteny amin'ny fanamasintsika. Za fanamasina tena mila amin'ny fahafenonao, hiatrehako an'ity zao tontolo zao ty miaraka aminao. Fenoy ampio ampahitao ny voninahitra ao ampahitao ny fahatsaranao tantano isan'andro. Halleluja, halleluja. Jesus vavako fanamasina milanao zay manaiky zay Jesosy iaina ny teninao ampandroso anao amponay ary hovainao olo vaovao. Tsy amikey na amin'ny tanjaka fa amin'ny fanahy hoy ny teninao zay manana ny fanahy no tao hoe zanaka tsy aitsony ao fanao tanteraka tariho ao fanahy masino ovay ao ho olom-ba
antsika fanamasina izany dia asao fonao rehetra ny fanamasina aoka ngeta heta azomana amin'ny fontsika androany atao vavaka ho anao ty iry ty hoe fanahy masino avy fanahy masino avy kasio indray ny atao anatiko feno indray vangio indray aho milanao loatra fanahy masino halleluja fanahy masino avy hamelombelonay indray aokitsoka etoany ilay aina viamina fanahy masino avy hamelombelonay indray aokitsoka etoany ilay aina viamina avy kafenoia avy kavangio indray famangeta etanao fanahy masino avy kafenoia avy kavangio indray famangeta etanao fanahy masino fanahy masino avy velombeloma indray tsara avy androany fangio zay fanahy masino avy hamelombelonay indray aokitsoka etoany aokitsoka etoany ilay aina viamina fanahy
Jesosy dia tsy tranonombotsony toerana matananao fa ndretony olonao vonina miandro fatratra ny fiverenanao andray anao mpifaliana sy ampanajana ho avy anao amin'ny voninahitra. Halleluja.
Alléluia. Vonina ve sa tsy voniny? Vonina ve? Asiorakoraka mafy ho an'i Jesosy ary. Be
atsangany an-tanan'izay vonina re mandeha daholo zany tsika rehefa tompo Jesosy asitiatarana mafevan Jesosy vofany amin'ny lanitra ny tanao dia ndao hisotra azy amin'ny fotsika manontolo Jesosy eo tsy fotoana mandalo zao fotoana zao fa fotoana ho rakitra eo amin'ny seza fiandriananao ho tsaroana mandrakizay satria androany indray ny foko Jesosy dia novainao androso amin'ny tsaratsara kokoa ny akaikianao hatrany fantatro fa ianao tsy tonga hitsara anay amin'izay faratsiana rehetra ny ainanay hatramin'izay fa fantatro ny famindram-ponao mihoatra lavitra noho izany rehefa mahita ny ao am-ponay androso eo amin'ny sitraponao ary fantatro feny ampitantanana anay ianao dia mijery anao amin'ilay dinga mpandresen-dahatra androsonao hitantanana anay eo amin'ny fahatanterahana anahaka anao ianao moa tsy mamotsitra mihitsy Jesosy eo ary ianao koa tsy manary mihitsy mandrakizay araka ny teninao hoe zanako sy asan'ny tanako ianao adidiko ianao mandra-piaviko ary androany Jesosy tena mifonay manontolo ny soranay sy akasitrahanay ianao satria tsapanay fa raha misy ny fitiavana tsy mamotsitra fa manantenanay foana mandrakizay dia ianao le raha ity anay sady nahary anay ny mato anay teo amin'ny azo fijaliana ny ainao no natolotra ao ho anay ho famonjena anay ary zany no iderahanay ny anaranao mandrakizay zay rehetra tiany Jesosy ataovy any ambonin'ny tanany dia ao fafa ohatra zao dia teneny izy anao a Jesosy mandrakizay anao a Jesosy mandrakizay tehirizo ao mandra-piavinao tsy ho raraka zany a mandrakizay fa misy tanana miazona tanan'le papakatro zay misitona iala eo amin'ny vovoka ary ampitoetra ho isan'ny mpanapaka izy le mandrakizay mendrika mandrakizay ny fitiavany aza hiditra ny tananao amin'ny tiafa mafeo azy halleloia tirity tiako atao alohan'ny tsodrano sady efa mpahirezantsika halleloia ireo vavaka natao no sitalao reo antsonao andro ambanalina voalay ny tsara rotasanaza no sedra maro tsy voalaza fantaty ny tompo avokoa eo tsika mifampaheny kely fampitodika dia hitany eo adina hitanireo adinao sy masony mijery anao raha mbola izy moandry amanitra aza matahotra hitanireo adinao eo ihany hitanireo adinao sy
kivy jereo masina Rapuna velona kuisi azamaki eno ene velona mandrakizay sa tsy velona mandrakizay dia jereo masina akaikinao tsisy toerana ho amin'ny fahakiviany zany hoe azy io tia tanana mafo an jesosy alleluia alleluia hitanareo ny jehovah ka hiaro anareo ampamirapirana ny tavany aminareo ny jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny jehovah ka menareo fiadanana mandehana amin'izao herinao zao fa ny tompom-banao mandehana fa le mahalalanao mihoatra noho ny fahalalanao ny tenanao no efa nandray an-tanana ny mombanao sady tsy raraka ianao tsy reraka ianao tsy ravy ianao amen naomby amin'ny zavatra rehetra tehiriziny ianao hozy izy ny teny jesosy hoe nareo ny hozy izy raha akoatran'ny zanak'ondry ny ampovoan'ny ambodia dia miomana fa misy ambodia be deaibe fa ianao zanak'ondry aza mihinana amin'ny fihinany aza manao ny fanaony alleluia fa mijoroa mazanak'Andriamanitra anao dia ho hitanao fa sady arovany ianao nisy fahasarotam-piaro avy any amin'ny avo zay miasa eo amin'ny fiainanao ary tsisy arobaka anao amin'ny tanany mandrakizay ary rehefa izy ny asa tsisy asakany zany mandehana amin'ny anaran'i Jesosy manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'le diatsika alleluia zareo fahasoavana amin'ny olona roa sy telo manodidina anao fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen veloma tompoko afatra kely ho antsika rehetra vetivety asa dino fa ny fotoanantsika amin'ny herin'ny androany dia mbola confirmena fa tsy eto amin'ity toerany ity mijery ny roy hvkl-mission ivaintsy daholo fa na le izy ray amin'ny etsy amin'ny super u fa mbola confirmena rapitsy raha tsy diso fa mety ho super u ihany no amin'ny heriny zany fa ataontsika fidirana indroa amin'ny deuxième étage super u analakely zany atao fidirana indroa dia zay azonao amindreo fa misy farafim-pandaminana kely ho arahana amin'ny torolalana manomboka any amin'ny sekola tsy naisy talata sy larobia indray zay le teneniko hoe tsara ihany tsika mivavaka fa efa tokony ho vita amin'izay ny centre amin'ny tiafa mafy be ho an'Andriamanitra saotra tompoko fa soa matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo